Alarby 9 febroary 2024 manantitra ny araba ampirarintso ho antsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ananterana an'izay araba ampirarintso izay tsy misy afaka nahavaka io fa araka ny mahazatra antsika ataontsika araba ny manjakamiadana samy mahazo ny lafalo ary midika ho famatorana ihany koa izay araba izay isorana ihany koa ilay nahary satria nomeny andro vaovao isika ahafahana miaraka eto amin'ny alalan'ny feo sy amin'ny alalan'ny sary ihany koa arahanao amin'ny alalan'ny MBS radio, arahanao amin'ny fahitalavitra MBS, arahanao amin'ny radio manda ary arahanao amin'ny tambajotra tserasera maro samihafa izany zay efa mahazatra antsika eo ny Facebook, eo ny YouTube ihany koa. Ny faniriana dia ny hoe haritra hatramin'ny farany isika ka ao anatin' izany fandaran'izany no anovoizantsika hevitra ahafantarantsika zavatra maro mameno an'izay tsy fantatsika sy manitsy ihany koa izay mety odiso amin'ny fiainantsika any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any. Zay ary noelona tombolasy tombovavy fa hiditra amin'ny fandarana isika efa etoko aiketo namana faniry Razafy Manantany izay mpitondra famakafakana eto amin'ny miara-manonja MBS radio manda. Fantatsika moa fa nitonam-pahoriana izy no ny fahalasana ny rainy dia izay no tsy nahitantsika azy nandritra ny fotoana vitsivitsy ary efa nisy ihany koa ny resaka maro samihafa momba an'izay fa dia miaraba ny faniry Razafy Manantany indray zany eto amin'ny miara-manonja MBS radio mada. Akoatra azy moa dia mbola misy ihany koa ny mpisehatra hafa izay andray anjara ato anatin'ny miara-manonja MBS radio mada. Miaraba ny faniry. Iny ary dia miaraba ny Rina Rabe Mananjara zay mpiara-miasa moa zany eto anivon'ny vondrona zay hanatanterahitsika ity fandarana ity ary miaraba ihany koa ireo teknisiana marobe mampifandray antsika ny namana rehetra zay manaraka ihany koa amina sehatra rehetra andraisana ity fandarana ity dia arabaitsika manerina izao tontolo izao. Ety ampiandohana Rina dia te hitondra teny fisaorana ny tenako zany satria moa fantatsika zany araka ny vaovao zay fa niparitaka tamin'ny fahadimy volana febroary zany fa nandao anay zany ny rainay Andriamatoa Emile Razafy Manantany dia taorian'izay moa dia notanterahana ny fafitony volana febroary ny fandevenana zay teny amin'ny fahasandrazana teny Antsapandrano Ilavo zany. Efa maromaro ny Rina ny fanazavana zay efa nentinao nentin'ny namana zay mpiara manao gazety momba an'izany rainay zany ary dia tena isaorana satria dia mba anisany ray aman-dreny teto amin'ny firenena nanana izay fijoroana teo amin'ny fiainan'ny firenena izay izy ary ny fampatsiahivana tahaka n'ireny dia mba mamporisika ny taranaka aty aoriana hiezaka hanao zavatra tsara ho an'ity firenena ity. Etona dia mitondra ny fisaorana ho an'ireo nampahery anay fianakaviana zany tao anatin'izay vonina izay ary nampahery sy napitraka ihany koa zany ireo namana sy tapaka zay nifanakaiky tamin'ny rainay zany. Anisany ao anatin'izany ny antoko tiako Madagasikara zay tonga marobe teny an-toerana nanao an'izay famangina izay ary fiaraha-miory taminay fianakaviana izany. Isaorana ny Filomary Karavalomanina zay nandefa ny teny fampiononana sy mbola nandefa ireo mpiara-miasa akaiky aminy zay eo akaiky ny Mandrakariva, nandefa ireo mpikaroka eo anivon'ny politika ny tarihan'Andriamatoa Rina Randriamasinoro, nandefa ireo solombavambahoaka zay marobe dia marobe tokoa ny tonga tena toerana ny mpiara-miasa eto anivon'ny MBS ireo ben'ny tanàna namana zany eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara sy ireo rehetra zany mpikaroka teo anivon'ny RMDM dia makasitraka tena lehibe dia lehibe tokoa izany no atolotray. Ao anatin'izany fankasitrahana izany koa dia anisany ny antoko maromaro zay niaraka taminay hatrany zany
ary anisany nanatotosa zay fiombonana alahelo tamin'ny fianakaviana izany, singaniko amin'izany ohatra ny otrikafo, singaniko amin'izany ny antokrama na ny rassemblement de l'avenue de Madagascar, ny FLN, ny antoko ama na antoko miombonezaka, ny DSD Madagascar, ny kitana sy ny vondrona CRN tarihan'ny Papa Tabera ihany koa. Marobe dia marobe ianareo no niara-niombona alahelo taminay ary tena toerana foana nandritry ny fotoana na teo amboatran-drazana. Reo namana tsy navoy na teto an-tandrazana na ny tany ivelany. Misy an'izany reo namana izay efa niara-niasa tamin'ny dada zany kanefa efa manana andraikitra lehibe eo anivon'ny Nations Unies amin'izao fotoana izao a New York any dia anisany niombona alahelo ary tsy nitaza-potsiny tao anatin'izao zavatra nidona tamin'ny fianakaviana dia isaorana izy ireny reo any ampitan-dranomasina fianakaviana satria melipatrana any ny fianakaviana marobe dia isaorana anareo satria voaray daholo ny fampiononana ireny, ny teto an-tandrazana na ny teto Antananarivo na leo tany amin'ny faritra dia isaorana avokoa. Ny fiangonana FJKM Tsapandrano Fideriana, ny fiangonana IFE, ny fiangonana Adventista Somana Tanjonandrina Ambohimanambola, ny antoko politika izay tena niaingany satria izy dia filoha nasionaly sady mpanorona an'izany antoko avitra ho an'ny firenena izay hoe nivodena tsy mainga aloha izy ny fitenenan'izay dia ataoko manokana mihitsy an'izany antoko politika avitra ho an'ny firenena izany satria dia tena teo hatrany ireo mpikatrika tao anatin'izany antoko izany na dia efa tsy filoha nasionaly ary izy noho ny olana ara-pahasalamana dia namindra andraikitra izy tamin'ny reo taty aoriana zany hitatana an'izany antoko izay noforoniny izany dia teny hatrany ireo mpikatrika teo anivony antoko avitra ho an'ny firenena zany dia hanaovana ny fisaorana. Ny namany niara-niasa tamin'ny taloha satria izy dia comptable dia nandalo tao amin'ny Capinaire Maolo-Miaso, tao amin'ny Rindra, tao amin'ny Procops, niasa tamin'ny Malga Decor, niasa tamin'ny TMT, niasa tao amin'ny Réunion Mad, marobe ireo zavatra sehatra izay nilalovan'ny rainay ary nampianatra ihany koa izany resaka gestion izany dia tonga teny avokoa izany dia makasitraka amin'izay fahatongavantsika rehetra nampiompo sy namafa ny alahelo sy ny ratrapon'ny fianakaviana satria ny ray tena niantantana ny ankina nampianatra na tonga ny tena nasehatra tahaka izao hity ny tanindrazana ary hijoro ho an'ny tanindrazana satria fatatsika izany antoko avitra ho an'ny firenena izay najorony izany dia nametraka ny hoe refondation systémique teto anivon'ny firenena ary tsy mba anisany kasika an'izany hoe dia hitady intérêt ho an'ny tenany manokana fanandany vola mikarena ary nataon'ny rainay tao anatin'izany sy ny fizaran'ny hevitra sy ny fitetezana amin'ny Madagasikara dia mba misy apahany hevitra mba voatazona amin'izao fotoana izao na dia efa tsy etsony ary izy ny zavatra izay mbola hananany tena hijoroany tena amin'ny maha-mpanao politika ihany koa amin'ny maha-mpanao gazetiny tena dia misy fototra sy misy rany aingana avy amin'izany ray aman-dreny izany dia izany no mbola ezahana mandrakariva ny hitondrana azy hitantanana ny firenena. Mafy dia mafy ny any natao anatin'izay lalana izay rina satria nanomboka tamin'ny volana marsa tamin'ny herintaona no niady tamin'izany aretin'izany izy satria dia aretina roa ny tena nikika azy dia aretin'ny vo zany sy ny aretin'ny prostate zany dia tsy mora niaritra an'izany kanefa dia vita ny azakaza moa zany ary isaorana Andriamanitra satria nainam-pionana ny fianakaviana ary nainandamina satria ny fandaminana rehetra na trano Tomasina na hatreto Antananarivo dia efa niomanana avokoa izany satria nahafantatra hoe sarosarotra ny zavatra niantra tamin'ny dada zany ary saika ny fianakaviana ray manontolo mihitsy satria misy grande famille ngeza be ao anatin'izany fianakaviana izany ny eny Ambohimanambola ny fianakaviana teny Anjeby na ny teny inona moa ty zany ny tany Tomasina na ny teto Antananarivo tamin'ireo faritra rehetra zany izay anisan'ny seraserana zany ray aman-drenina izany tena nao ny ainy tsy ho zavatra dia isaorana tena isaorana daholo izy ireny avy any Ankadifotsy ny any Andravoahangy sy ny any faritra rehetrarehetra izay mety tsy voatanisako Ambohimanarina tena name tanana an'izany raina izany ary namehery azy tao anatin'ny ady farany
fa isaorako eto ihany koa anisan'ny mbola nitsidika ary nampitsika azy farany nampitsika azy tao anatin'ny minitra atao anatin'ny segondra foy ny député fetra Rahalamizafimbololona lakamisy alohan'ny ialany zany dia mbola afaka nitsidika azy akoatra ny tany Tomasina efa tany député fetra dia lakamisy mbola nijery azy ary nitsika dia nanao kopakopa-tanana kely nanolotra tanana dia zava-dehibe mihitsy zany satria mbola nahatsiaro hoe nisy namana zay nitondra ny teny ireo solombavamboaka maro moa ny député fetra zany sy ireo mpiara-miasa rehefa nandalo teny hoe mba tena mba hitsidika satria nahafantatra tsara n'izany ray aman-dreny zany dia isaorana etona zany. Zay angambarina amin'ny ankapobeny fa makasitraka ny mpiara-miasa teto anivon'ny MPS raha dia maday ihany koa zany nanao izay fahatsiarovana ho azy hatrany hatrany dia avy amin'ny alalan'ny fianakaviana tompoko no hitondrako izay teny fisaorana ho antsika rehetra izay na taizana sehatra misy antsika dia nampionina sy ny ombim-pota amin'ny fianakaviana dia makasitraka betsaka mihitsy satria tena namafa ny alahelo moa tsy ho voafafa zany fa misy zavatra maro be izay azo lazaina fa nanamaivana zany alahelo zany dia isaorana ny ezaka rehetra misaotra ihany koa andrina satria fantatra fa tsy mora ihany koa ny tantanana fandaharana dia nanao ny hery rehetrarehetra rina arabe mananjara teto mampiara-miasa dia makasitraka satria mahafinaritra ny fiara-miasa takan'izany ihany koa ireo solombavambahoaka zany tena isan'andro dia mifampiantso dia mifankahery dia misaotra indrindra tena manana fianakaviana manana zany vondro ny fanoherana zany ny mpanohatra ny RMDM ny team zany satria tena tsy nandao mihitsy reo ary isaorako manokana Flo Marc Ravalomanana satria le charisme d'un vrai leader un vrai ray aman-dreny zay tena hoe manana an'ireo tompon'andraikitra maro be ireo solombavamboaka ireo bentanàna ireo mpirankambana amin'ny pro-politika sy ireo mpiara-mikatroka dia miara-mifanentana rehefa misy tranga ary tsy nitaty amiko rery zany rina fa natany amin'ny bentanàna Jimmy izay nandao ny zandriny aza Orlando natany amin'ny filohan'ny antoko jeune team teo aloha izay niaraka nodimandry tamin'ny zanany ara dia nitotototo tamin'ny foana ny antoko tiako Madagasikara dia zay tena hoe solidarité zay tena hoe fiombonana sy fiaraha-mizaka ny zava-misy ao anatin'ny alahelo sy ny ao anatin'ny mety ho hafaliana ihany koa dia manana an'izay solidarité ny taizany Flo Marc Ravalomanana zany ty antoko Madagasikara ty ary tsy mamela irery ny namana ao anatin'ny fotoana mafy sy mangirifiry dia hoy izy hoe tena mila tohizany zany zavatra tsara be zany satria tena nisa mitondra aporongeza be indrindrandrindra amin'ny fianakaviana nitondra pahoriana reny fihetsika sy reny fitazaina hanana firaisankina lehibe ireny zay angambariana fa dia misaotra antsika rehetra hitanay avokoa ny fiombonam-pota amin'ny Facebook mivatana publication ny tamin'ny alalan'ny commentaire ny tamin'ny alalan'ny MP ny tamin'ny alalan'ny message tamin'ny telefona ny antso mivatana sy ireo mbola nisy aza tateorina mandefa n'izay hoe amin'ny mail zany dia isaorana voaraina avokoa zany na teto an-tanindrazana na ireo havana sy ireo namana maro be miparitaka ny ampitan-dranomasina rehetrarehetra any voarainay reny dia misaotra indrindra tompoko misaotra indrindra hiezaka ny amaly arak'izay takatry ny saina sy takatry ny vatany zahay fa mafy no miatraika amina zavatra ohatran'izao kanefa dia isika hoe ny malagasy te manana an'le fomba hanterikalao dia tsy hanao ambany zavatra amin'le fitiavanareo ny rainay sy ny fanotronareo fianakaviana ireny izahay fa hiezaka ny hamaly fity izany rehetrarehetra an'izany ary tsara levenana ny maty henikajy ny velona dia ho lasa amin'izay ny ratsy rehetra iny ary ny zavatra azo ambara moa zany dia isika menakavy mandalo daholo ety an-tany fa samy tsy maintsy andefa ny fotoana no hoe samy manany azy fa rehefa samy andeha ihany dia mamela mamy ho an'ny firenena indrindra ho an'ny tanindrazana izany zay no tena zava-dehibe mba hotsaron'ny olona hotsaron'ny taranaka faramandiby hiditra eo amin'ny fandarana amin'izay ary tsika eo amin'ny voadoatiny afaka minitra vitsy dia hiditra ny mpisehatra voalohany zany efa mpitondra famakafakana eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada zany Andriamatoa Montarson
aleloia na hitantomo tamin'ny fahalalantsika azy misy fanazavana hoentiny eo ity raharam-pireneny ity moa tsy mijanona mihitsy ary mahita resahana foantsika momba an'izay raharam-pirenena izay eo amin'ny resaka tena hoe fahasairanana ny tsy fandehanan-javatra maro etsy aroa efa tena be dia be kanefa ny firesahana an'izany dia mba ahafahana zany mba hoe miroso amin'izay tokony irosona fa tsy ho kivy tsy ho ketraka tsy hoe hiteny hoe atahoana fa zao ny efa lahatra zao ny anjaraka dia ahoana fa dia io neto tsy izay mihitsy le izy fa tsy maintsy miatrika isika mianakavy raha jerena amin'ny atao hoe maso indray mijery zany ny fiainan'ny Madagasikara na nisy cyclone io na tsy nisy cyclone io na nisy covid io na tsy nisy covid io fa atao anatiny izay telo taona izay anitsaka ny fahefa taona dia hita misongadina hoe tena mitotongana ny fiainan'ilay malagasy amin'ny ankapobeny io ary amarin ny taremarika izany ny taremarika eto an-toerana ny taremarika avy any velany na dia misy ihany aza any ambadibadika any miezaka manamboamboatra an'io taremarika io fa nahamboamboarina reo ny zavatra iainana isan'andro dia mampibaribary ny zava-misy dia eo zany ilay resaka hoe tsy fahaiza-mitata na ny mahatonga an'io sy ny sisa efa nyresantsika lavabe zay fa akoatran'ny izay ihany koa ilay fitondrana amin'ny ankapobeny zany amin'izao fotoana izao dia ahitana foana andrenesana foana resabe matoa zany misy ny resabe dia misy zavatra mipotra ao anatiny ao dia misy moa zany tenen'ny mpandinika sy mpanara-maso hoe misy resaka skandale sy ny sisa mahafono hevitra be diabe izany resaka skandale zany fa dia hita mipotra etseroa ny eo tsy vita dia ny eo indray mipotra ny eo tsy fantatra zay hiafarany dia ny etsindray mipotra anisany ohatra zao ohatra hoe resaka Air Madagascar reny teraka resabe reny ary misy fetraikany reny amin'ny fiainam-pirenena Air Madagascar égale fanjakana égale vahoaka voakasika zany le fiainam-bahoaka amin'ny resaka Air Madagascar mandeha resaka jirama dia resabe ihany koa jirama égale fanjakana égale vahoaka misy fetraikany amin'ny fiainam-bahoaka isan'andro zany le resaka jirama mandeha zany hoe nisy ministra no tendrena dia afaka 3 andro dia nametra-pialana mbola tsy nisy an'izany angamba ny no hatramin'ny izay aloha dia mandeha ihany koa zany hoe le resaka Rothschild zany resaka banky sy sisa natao mifanazavana isan-karazany hoe izy ane tsy mitsabaka amin'ny fiainan'ny resaka volantsika fa atao hoe manolo-kevitra fotsiny izy sy sisa dia mandeha ny hevitra avy aty amin'ny fanoirana hoe iza no anolo-kevitra anao eo raha tsy hoe ahoana hoe misy hoe banky anao asaso zany fa na banky iza dia tsyamitombo zany hoe tsy hitady profit zany na hoe tombony zany fa misy resaka fandrarana mazava tsara eo tao anatin'ity fitondranyity ihany koa misy an'izany hoe saika totofana ny tambarina ambotry manjaka izay tena niteraka resabe ary misy fetraikany any amin'ny fiainam-bahoaka avy eo moa izy tsy nitotofana indray fa nafindrany amin'ny toerakafa zany ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena zany nandeha indray resaka teleferika mbola iainana amin'izao fotoana izao teraka resabe ihany koa zany mazava loatra ty resaka teleferika ity dia ahoana ihany koa misy olona ao anatin'ny fitondrana mifamaly amin'ny atao hoe masom-bahoaka satria avy miresaka tsy hoe Facebook hoe publika zany lay fandefasana n'ilay zay zavatra ao dia efa masom-bahoaka zany misy ihany koa zany rehetrarehetra zany inona ihany koa nandeha koa zany resaka bombo sisety zany nandeha ihany koa zany resaka hoe écran plat zany nandeha ihany koa zany resaka hoe kapoka manara-penitra zany be dia be zany amin'ny atao hoe zavatra miteraka resabe nefa tsy mitondra mankany amin'ny fampandrosoana eo amin'ny fiainan'ny isa-tongatrano dia zao zany ny ao anatin'ny hoe fiatrehana ny vokatry ny rivo-doza sika dia ainona fitarainana etseroa
amin'ny resaka hoe fizarana an'ireny le hoe fanomezan'ireny vary menaka sy izay zavatra ilaindrany dia hoe misy ny hoe organisation zany ataon'ny mpitondra fanjakana dia andrenesana resabe etsy aroa. Misy moa zany le hoe fidiana dia misy ny tsy fidiana, dia resaka carnet, dia misy resaka ticket, dia misy ny mahazo, dia misy ny tsy mahazo, dia ao ny sasany tsy feno, dia ao ny sasany nefa feno ihany, dia ao ny teraka resabe zany zay zavatra eny anivon'ny fiarahamonina daholo zany rehetrarehetra izany. Resaka Covid-19 moa dia tsy fantatra ntsony hoe ahoana ny afaran'izy ity, inona ny lalak'izorana entina miatrika an'izany. Zay zany na tenenina fotsiny hoe tena ilay zavatra ienana amin'izao fotoana izao dia feno resabe, feno skandale ka ilay vahoaka ao anatin'izay no sepitra mesepitra hatrany. Baiky pitolomana nomen'ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny fotoan'androny dia hoe Madagasikara malagasy tsy maninona ozy tsy mandoalika. Zay tsy hiteny hoe mandoalika sa tsy mandoalika amin'izao 2022 zao fa anjarantsika no mijery ny zava-misy izany. Eny ary andray ny mpisehatra voalohany ary ny namana Faniry Razafy Manatany vitsy zay dia verina kely eo indray ny tenako dia vitsy zay dia ho avy eo ny député fetra zany hitondra famelabelarana. Ndahoary Faniry. Marina mihitsy ny fanazavana nentinao teoriana mikasika izay resaka skandale anatina fanjakana izay. Horesantsika izay rehefa avy eo rehefa ineniranina ny fandarana iny fa ametrapetraka kely tsika rina amin'ity miara-manonja ity zany amin'ny fandarantsika zany satria tsika mahafantatra tsara fa fotokevitra ny ijoroantsika eto ary fandaminana ny firenena, fietrehana ny hoavin'ny firenena ary ny tolo-kevitra izay heverintsika fa ahafahana mivoaka an'izao olan'izao ary heverintsika ihany koa ny amin'ny hoe hiomana hitondra fanjakana isika satria potika ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoana izao dia izany rehetrarehetra izany no hijoroantsika. Ka ny miara-manonja dia tsy hoe organisation ivelan'ny antokotika Madagasikara na organisation na mouvement ivelan'ny antoko-panohatra mihitsiny. Tsy zay mihitsy ny foto-kevitra hijoroany ty miara-manonja ity fa fitaovan-tserasera sy fitaovana lehibe ahafahana mivohy ny hevitry ny fanoherana amin'ny akabeany, ahafahana mivohy ny hevitry indrindrandrindra ho an'ny antokotika Madagasikara, ahafahana mampandray anjara amin'ireo sehatra rehetrarehetra zay tokony hiteny hitsikira ary haneho hevitra amin'izao fiainan'ny firenena izany. Manomboka ny politika ny antokotika Madagasikara zany, ireo solomavomboka izany, ireo mpikambana eo anivon'ny mpanohitra zany na ny RMDM na ny vondron'ny panorama zay efa nisy niakatra teto amin'ny miara-manonja na ny ivelan'ireo vondrona roa samy hafa ireo fa manohatra an'izao fitondram-panjakana izao na ireo nanohana an'ilay fitondram-panjakana fa tonga saina ny tsy fitezan'ilay fanjakana dia mijoro miteny amin'izao fotoana izao. Na olon-tsotra izy ka hianja-diny tsirariny eny anivon'ny fiarahamonina dia mampanonja azy, manokatra ny lelany, manokatra ny vavany hiteny ary hosa hijoro eo anatrehan'ny fiainan'ny firenena. Zany no anisan'ny foto-kevin-dehibe ary anisan'ny fitaovana lehibe zay hitantanana an'ity fandarana miara-manonja ity eto amin'ny MBS miaraka amin'ny radio Mata zany. Ty zany tsy hoe dia anangana mouvement tsika ary ty tsy hoe zay tsy maintsy ataontsika eto any ny ofisialy na hoe zay hetsika miainga rehetrarehetra any dia tsisy fanomezana tosika ho an'ireo sehatra ny fanoherana zay miady amin'izao jadona sy tsirariny ataon'ny fitondram-panjakana. Zay no zavatra ngezabe inga anaty ka tsy misy mihitsy ny eritreritra dia veritsika hoe anao organisation ka ananganangana rafitra any ambadika any na sahala amin'izany na hoe nde eritreritra fa anao zay azona intérêt politique ka eto no mitady laza. Tsy zay ny vahoaka sy ny mouvement no mamoaka ny olona ary ny karisma dia hita eny amin'ny olona eny foana ary ny lidera dia tsapa sy taratra eny anivon'ny fiarahamonina sy ny fitantanana tokotakan'izay fa nataon'ny président Marc Ravalomanina hatramin'izay ka tsy misy calcul intérêt politique
fa ny hafany micalcule an'izany tsy misy calculany hoe eto zay de efa manomanatra an'izao sady de anao an'izao zay any akafa mieritreritra an'izany fa hevitra ngeza be olona marobe ary tena fasahina marobe tafaraka ny miainga ato amin'izany miara-manondro zany de tonga ny amina objectif ngeza be hanavotana ny firenena zay travail d'équipe miainga eto ary resaka vondrona no hitondrana azy raha tsy miainga amin'izay ensemble ngeza be zay tsika tsy ahafahana tonga ao anatin'izay endriky ny fandresena izay ahafahana manohatra zao jadona sy mamotika ny demokrasia sy ny fahafahana sy ireo kolikoly sy raha izay mauvaise gouvernance eto anivon'ny firenena izay averina tsara zany zay fa tsy hoe ndeha hanangana mouvement parallèle akoatra mouvement en opposition ka ndeha anao vedétisme na calcul anao intérêt politique am'izay mety calcul politique personnel an'izay mety mieritreritra fa mivoy an'izany tsy zany mihitsy fa miara-metana ny mpanolotra ny mpanetana ary reo mpandray anjara hamaky batsilana ny zavatra tsy mety ary ny zavatra tsy rariny eto anivon'ity fireneny ity de tonga eto avokoa zay manaka holazaina saingy efa mba amboaritsika izy prefinina tsara satria ainao manjery zavatra resantsika anisany hitondrantsika fanatsarana zao ohatra sy fanavozana ny hoe handray anjara reo mpijery sy mpiaino ary omentsika sehatra hafa izy ahafahany mametraka fanontaniana de efa mijery ny fomba hitondrana an'izany izay eto anivon'ny miara-manonja mba ahafahantsika maneho hevitra de valiana arakaraka ny mpandray anjara eto anivon'ny fandarana ny fanontaniana marobe za manitikitika atsika zany ka efa mijery am'izay hoe système hitondrana an'izay ny ekipa rehetra satria ekipa oya ny miara-miasa ao anatin'izany miara-manonja izany satria mangetaeta ny hitondrana hevitra isika ny hametraka fanontaniana ary misy zavatra marobe tokoa ny zay tokony ho valiana ao anatin'izany adevitra zay nyresahantsika izany de izany no ho resahana ho amboarina ary ho atao amin'ny endrika fanatsarana satria memandroso ary memaka allure ny mouvement am'izao fotoana zao ary rehefa memaka allure izy rehetra ny roplanina ihany io de rehefa miainga ao anatin'izay décollage zay izy de mandeha de hiaterira tsikelikely isika satria ny zava-misy am'izao fotoana zao dia mametraka ny logika na situation hoe hiaterira tsikelikely isika maka an'izay point ngeza be zay ahafahantsika mitondra hevitra sy mitatana am'ty fireneny ity satria ny rehetra de samy miara-manaiky fa tsy tafavoaka le fanjakana ary ho resahany io zany rehefa aveo am'izao tipana scandale amina membre gouvernement amina tompona ndraiky teo anivon'ny présidence sy ny zava-misy rehetrarehetra am'izao fotoana zao de fa name am'le avant-gomo rinarabe mananjara fa resaka am'izany tsika rehefa aveo efetako aketo ary tontomota merabanao andrimatomota arson tafaradalany eto ndray tsika dia miaraba mifaniry ary manantitra ny fiarabana ho an'ireo mpiaino rehetrarehetra manerana izao tontolo zao ary de miraro soa ho an'ny rehetra tratra ity andro an'io ity eny ary faniry zavatra tiana ho resahana voalohany angamba raha mety le momba n'le traboina fa zay moa zany no tena vaovao lehibe eto Madagasikara tsy afaka ho jerena fotsiny fahavoazana ny antra tamin'ireo mpiray-tanin-drazana any atsimo atsinanina any atsimo sy mifaritra atsimo Madagasikara iny ko dia zay ngamba no everiko ho resahantsika mba ahafahantsika zany miroso anatin'ny adevitra rehefa ntomota arson zany de mangataka namana technicien tsika moka ny point de situation farany zany hoe inona no fandehandraha farany mikasika zany am'ireo trabona navoakan'ny BNGRC ilaitsika manko zay io zany ny point de situation zany cyclone tropical intense Batsuray zany hitatsika ity zany de hoe bulletin ny fahadimy amby roapolo ny BNGRC izy ity zany tamin'ny fahavalo ny volana febroary roamroapolo sy roarivo tamin'ny sivoralina dikan'izay zany de hoe azoro tsara ny adevitra resahantsika zany raha mahakasika an'izay de io izy io zany bilan provisoire moa zany satria le tamin'ny sivoralina zany de le tamin'ny enina sasanty any no nitazoma tao anatin'izay zany de io zany bilan ho amin'ny mahaolona de hoe 30 ny samy maty averintsika tsara fa ho raisitsika ity
samy maty ty rehefa avy eo zany a satria dia raharam-pirenena izy ty ary mampalahelo le zava-misy Andriamatoa Motarsan 30 maty dia 9,794,149 no trabona dia anatin'ireo zany tokantrano 7,777 19,499 zany. Ny olona nafindra toerana any amina site na toerana zay nandraisana manokana miisa 7,7 moa zany reo site zay nandraisana ireo trabona na nafindra toerana dia 9,900 59,680 reo voatery nafindra toerana zany amina toerana miisa 7,7. Ny tranopotika ao anatin'ity point de situation momba ny Batsoray na avokan'ny BNJRC ty dia 7,50 na 6,667 57 cases d'habitation détruites zay ny fanazavana ato. Ny nahitana fahampitehana tanteraka zany endommagé zany anatin'izay trano zay dia 7,700 sy arivo zany. Samy hafa zany le endommagé sy le nirodana arak'izao hitantsika zao ary ao anatin'izay hoe inondé na tondraka zay dia ranorano zay zany ny trano dia 7,7 sy 9,000 io statistique navoaka ny BNJRC. Ny secteur éducation zany na ny ratsan'ny fampianarana dia ny sekoly zay nahitana fahasimbana dia 5,7 885 ary ny sekoly zay potika tanteraka zany dia 3,900 sy arivo 1,203 salle de classe ty kay salle de classe zany ny trano fianarana zany zay nresantsika zay zany raha teo anatin'izay fanazavany BNJRC zay. Ary ho an'ny dégâts ao anatin'ny secteur en santé zany na ny fahasalamam-bahoaka satria rehefa miresaka santé moa zany tsika dia fahasalamam-bahoaka zany resana rehefa ministera nresantsika zany santé publique zany ty resantsika ty dia ny CSBD ozy sy ny CSB sy ny hôpital endommagé dia 3,50 ary ny CSB sy ny hôpital détruit dia 9 zany. Io no navoaka ny BNJRC. Mino fa mijanona treo izy namana technicien fa mety io fa ivereny kely azafady namana technicien lay statistique zay nalevantsika voalohany zany. Eto aloha zany tsika Andriamatoa Motarsan dia miondrika mpanajana andreo namony ainy zany tamin'ity fandalovany Batsoray ity. Ny niomanana zany manko tamin'izy ity dia hoe eo anelanela ny vatomandry sy mananjary dia hoe aty Manoro dia somary efa misy ihany zany le trajectoire na avoakany teo anivon'ny météo ary ny mahafinaritra dia ny fahaizan'le technicien malagasy momba famantarana ny toetrandro tsy diso mihitsy ny vinavina sy ny bulletin zany zay navoakany teo anivon'ny météo momba ny fifandraisana ny famantarana ny toetrandro zany dia presque zany tena tafatombona tsara daholo le tombana rehetrarehetra zany tao anatin'izy ity fa somary nidina kely fotsiny zany le lalany zany dia izy nidiny iny dia nanao lalana taty ambanimbany izy zany hoe le dia niakatra kely dia nidina taty ambanimbany dia tao anatin'izay no nisy an'ilay fahampitehana be da be taty Moronmania, taty Haute-Matsiatra, taty Vatovavy, taty Fitovinany, taty Atsimo Atsinanana, taty Atsimo Andrefana zay nivoaka niazo any koa nahazo kely ny ilany Menabe. Rehefa miresaka Menabe tsika zany dia aiza moa zany dia Morondava, Rimanja, Miandro Vazo, Mahabo ihany koa raha tsy diso mbola Menabe zany satria Menabe moa zany fanakaiky amin'ny misy andro Morombe sy ny sisa avaty amin'ny ilany ambony aty zany. Ohatrohatran'izay zava-misy betsaka ny tena nitondra an'izay ihany zay fa itsika moa zany ato hiezaka hiresaka satria zay am'izay le adevitsika dia Andriamatoa Motarsan hoe io ny navoaka ny BNJRC 30 nisy maty fa nisy olom-bavam-baoaka ihany koa zay avany Kongo dia mamoaka isa zay x2 an'io x3 mihitsy x3 aniny statistique navoaka ny BNJRC iny. Le any BNJRC ty dia statistique nasionaly fa
hoan'ny solombavambaoaka anankiray de ino moa zany lay antotanisa distrika fotsiny no netiny teo hoe 4 sa 1 teo ny samaty tao anatin'ny distrika ny kongo zany ary tena ntaraina ny zava-misy ao anatin'izany distrika ny kongo sy ny fahampitehany zany ny solombavambaoaka ny solombavambaoaka moa de fantatsika fa miaradi am'izao fitondran'izao de eo le mahavarina sy mahagagatsika ny amin'ny hoe aiza hoaiza le fahamarina n'lay antotanisa avoakany eo anivon'ny BNGRC raha izay fa faharoa andriamatombo-tarson de hoe mahatonga mahasama an'io hevitra zany le solombavambaoaka zay miaradia amin'ny fitondrana ka entiny amin'ny media mihitsy ny le izy de dikan'izay manana doty izy amin'ny fomba fiasan'le fitondram-panjakana ary rehefa avy eo moa zany tsika de andefa mihitsy ny amin'ny faneho-kevitra zay nataony ny amin'ny zava-misy mihitsiny zay resabe eto anivon'ny firenena. Eny faniry le zavatra mitranga le eo ny atotanisa navoakany BNGRC eo ny atotanisa navoakany solombavambahoaka Brunel. Ny tena manaitrange de zao hoe be de be le elanelana eo amin'ny atotanisa mivoaka navoaka ny député Brunel ny distrika ny Kongo raha mazatra tsika tsy vao zao ny cyclone teto Madagasikara fa efa hatramin'ny fahagola-tany fa rehefa miditra eo akaiky mananjara izy de manaraka ny colonne vertébrale le tendrombohitra miala tia fasy tsara midina makany akaiky ny vondroso de somary misopirana kely izy de zay mahatonga azy tena eo i Kongo mihitsy any mihitsy ny aksa i Kongo manko ohatrany ao anaty koveta zay satria tena voadidina tendrombohitra izy ny sisin-dranomasina iny ka de mahazo an'iny izy zay natonga ny faharavana be tao Kongo ary napetraky nambarany député Brunel na ny fahavoazany lalana hoe éboulement sy ny etsetra ary de ny tany saiko ny tena mahagaga ry faniry de zao miseho miariary eto ny tsy fahaiza miasa n'ity fanjakana ity andraso aloha azava fa tokony tompon'andraikitra voalohany angery faniriny ministeran'ny intérieur izy no fiain'ireo distrika rehetrarehetra ireo manana chef district izy tokony azony vaovao sy préfet de région zay mihitsy même un gouverneur zay mihitsy de reo no mampiakatra ny vaovao makaty de izy mampitany amin'ny BNGRC mba izereny reto BNGRC reto le catastrophe zay angeny schéma classique an'le gestion le fahavoazany ka raha izao hoe zavatra mitranga ny tenen'ny député Brunel hoe 96 i Kongo fotsiny tena milaza marina aminao fa fambaraka no mitranga aloha tena hoan'ny firenena tsy lehibe zay ny BNGRC fa izy moa zany zay chiffre tonga eo aminy koa no Kongo fotsiny zay fa ny zavatra mitranga ange am'izao hoe za ry faniry teo amin'ny asa nataoko efa tany amin'ny 2012 tany amin'ny 2012 any anaty ala de ny telefona no andefasana internet fa tsy mety atao officiel raha SMS ho an'ny société zany ho an'ny anglo-saxon zany tsy maintsy mail no anratanao de alefanao connectenao am'le internet am'le telefona de alefa l'izy de iny no officiel iny ka zao ny intérieur tsy fantatra hoe ahoana ny fomba fampiakarany an'le chiffre fa tohatran'ny tara be izy ara moa tsy miteny mihitsy fa tonga angamba de efa ripeny makany amin'ny BNGRC le données zany hoe chiffre navoaka ny intérieur koa zany raha avany amin'ny intérieur io nataony be diso fa ny député Brunel 96 fa de miondrika mpanajany eo anatreny olona namoy fianakaviana ary de mirary fiononana sy fampaherezana ho azy reny tsy ny fahalasana an'le olona mahafaly fa ny mampalahelo eto de zao hoe ny tsy fetezan'le fitantanana an'le firenena mipotra miariary eto anatrentsika rehetra am'izao fotoana zao ary zarangery faniry mbola naheno hoe mbola misy olona tediaviny mbola maro be mbola de hitanao am'izany i Kongo nitatsika iny fa manakara zany lokombo zany ny mananjary fatako tsara misy anasena volo io commune manko le atsena volo io maro be ny atia misy ny toerana misy vohipeno aty zany de zay le tiako tenena hoe raha mandeha par district le izy
mazavazava kokoa ny statistika ary zay nge fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra teo aloha tsaroko tsara tamin'ny Gérald Data tamin'ny andron'ny président Zafi Albert tamin'ny 477 mbola nahavita nanao communication tamin'ny BLU zany bureau de liaison zany ny panneau gazety tamin'izany fotoanandro zany de mamoaka statistika ny BLU zany mba hiparitaka amin'ny RNM tamin'ity koa tena nieno RNM tena nieno ranga fa zao le fomba fiasa koa tena tsy ampy le fanetana TVM nanao isaky ny adiny ray fa am'le radio pirenena tena tsy ampy amin'ny firiala ianao mbola hirahira ny enao de tsisy olona ve ao satria zany ny tena nanazarana an'izy manao mandefa an'le alerte zany le mavo, le maitso, le mena, le manga de na le fomba anaovana an'le fanetanana raha tsy ampy mihitsiny lasa le hira ny betsaka mihoatra am'le bulletin zany tsy le zavatra tokony homana an'le olona any am'le toerana rehetra satria ny radio pirenena ne zay bodendrareo ny radio pirenena no tena miparitaka sy manana ny couverture nationale zay le mba tadiavin-drehetra hoe apartao any am'le radio privé io raha nisy MBS zao afaka mba nahita ny rehetra tena mba nandray tsara le izy afaka miforetantsika tsara zany motarson hoe mba nyresahantsika ny situation rehetrarehetra hoe zao ndray mipasazy mibatsuray zao ny rivotra hoetiny zao ny fiaingany ranomasina Rianana zao ny situation misy aria Sainte-Marie zao ny zava-misy atia Soanieranivongo zao ny zava-misy atia Nosovarika fa zany rehetrarehetra zany mifandray daholo zany fa tsy ampy mihitsy ny le fanetana ny le fitondram-panjakana milaza azo may fa etrany efa miandro vokatra fotsiny le fitondram-panjakana de iny le filoha lasa midina de lasa midina de inona moa inona le solution manko zany nena solution classique foana zany inona le solution anamboatra sekolontsika izara varomorotsika atao 1000 ariary ny kilo ty moa tena tsy haiko misy ty resaka varomoro ty le varomoro izy miteny 1000 ariary ny kilo ale voa raha tany amin'ny toerana samihafa herinandro lasa zay 900 ariary ny kapoka ny le varomora tafiakatra 2 ny kilo de misy mitovy ihany am'le varotany eny an-tsena de le varomora koa amin'io le olona efa tena sahirana tena potika amin'ny fananana lasa ny volana de fomba ahoana olona efa trabona very fitondram-panjakana mbola sainareo mividy varomora 1000 ariary ny kilo nefa misy vola zay ny affectena lasa ny gouvernement malagasy le 35 millions de dollars le niraisina tamin'le décret l'état de sinistre national Madagasikara dia tsy azo atao ve no mizara vary amin'ny gony isaky ny trabona ho an'le malagasy mbola sainao mividy vary ndray le malagasy efa tsy manambola efa ravafananana de eo any Andriamatombo ny antomahatonga antsika miteny hoe misavatra tena tsy milamina sy tsy mahay mitantany reto zao hoe lesona ho antsika malagasy ho an'ny rehetra mihitsy ho an'ny mpitondro indrindrindrindra aza manafinjavatra nareo fa hiteo foana hoe mahay nareo na tsy mahay nareo ny zavatra ny trangangery faniry teneniko anao to lakamisy tamin'ny lakamisy de efa tany atao masina amin'ny prime ministre sy ny ministre vitsivitsy ary de nagaga moa nasaina tsy nianatra dolo ny zaza era amin'ny Madagasikara soma nasaina tsy nianatra dolo de gaga ny olona rehetra dio zany resaka amin'ny olo inona ny dira maivatanana amin'ity tsy fianarany ity ny any ambanja moa manana microclimat fa tany misy tselatra misy kotroka misy niany tsy nisy nidirany cyclone any fa maninona ny zaza ary ampianarina afaka mianatra tsy avelanao ianatra any amin'ny faritra tsy tokony ianatra ara-dalàna le hoe ajanonao le izy fa ny zavatra amitseo de zao nakany Tomasiny ianao lakamisy niditra ny cyclone sabotsy to tsy nisy hitatandro zareo de vary angonina any amin'ny ben'ny Jersey mba tsy pieko kely ty vary amgony be de be no hita tamin'ny sary mitapa lalana ozy député Brunel misy éboulement anakefatra miala eo afanadina fantatro nge zay lalana zay ry azonao mena misy ve le situation démographique an'le tanàna ny démographie aloha hoe niisan'ny anina sy ny anina navoaka ny député Brunel iny moa fa le lalana miala eo fanadina mitsofoka tena manaraka an'iny géographie izy eo fanadina mihitsy eo fanadina no mitsofoka makany iko iny de be éboulement satria hoa iny lalana amin'ny tendrombohitra de betsaka niotsaka ka ireto vary nangoniny reto zany mba ho tonga any ve reo amin'ny lady fomba fiasany ty fanjakany ty mihitsy tsy mandeha ny réactivité andreo tsy ohatrany tamy mialatsiny
tsy de hoe fanindraindrana koa tamin'ny réactivité-ny fitondran'ny président Ravalomanana tsy de zay loatra ny tiako atao fa zao efa tokony dépassé ny ary reny fietsika taloha reny satria efa taloha fa zao efa miaingana le communication de tokony miaingana izy mividy traxis bulldozer sy fa tsy fantatro hoe mety am'zoma reny vao iainga any amin'izay misy azy any hoe andeha analan'le boulema anina na mety hoe anao IMOS fa décision zany tara be ka ny ministre ny intérieur mbe efa nahazo filazana tamin'ny ministère na eny venao zay le tsy mirindra ary tsy mandeha araka zay tokony ho izy fa raha nanana administrateur civil araka zay anarany zay ny tao amin'ny ministère ny intérieur na intatana an'io izy fa amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny fitondrana malagasy tsy de misy administrateur civil mihitsy mitantana fa de izy rehetrarehetra olona hafahafa daholo mitantana an'ity poste rehetrarehetra ity de lasa miteraka fahavoazana be ohatry zao ary raha sanatry an'izany hoe ho tonga zato na mahery ity fahafatesan'olona ity de asa mba ahoana fijeriny olona n'io ben GRC io hitoko isan'ny reto olona zay manko le crédibilité mihitsy manko no tena problema hoe ny solombavam-bahoaka koa ny akaiky an'le vahoaka ary zany ino fa matoa namoaka niny isy iny zany le solombavam-bahoaka de nahazo tatitra izy avy any président Fokotany nahazo tatitra izy avy any ben'ny tanàna nahazo tatitra koa izy avy any amin'ny district ohatra ary indrindrandrindra mety tena niasa tsara ny assistant parlementaire ny nahafahany nahazo an'izay hoe io ara 9 ny inona moa izy ity ny zavatra hoavoaka zany de izay ny antony mahatonga zany Andriamato Motarson zany miteny an'le hoe le crédibilité le BNGRC raha efa faharoa de zao hoe miteraka olana ao anaty fanjakana reny satria solombavam-bahoaka mpanohana amin'ny fitondrana le izy ary tsy simple député fa manana ndraiky tsy nivon'ny bureau permanent de eo zany izany enony le fitondram-panjakana ary isika mbola ao anatin'ny l'état de sinistre national ane dikan'izay mila an'le aide na bilatéral io na multilatéral de makaiza zany lay afanapiny ny sehatry raisam-pirenena zany makato an'lay tonga de hoe solombavam-bahoaka mahalala n'lay zava-misy any toerana ve zany local io zany sa mbola andeha ato anivon'lay BNGRC satria midote le chiffre ato le crédibilité koa mbola adihevitra lehibe am'izay famoahana ary io nitrangy ohatran'izao ane mahatonga ny olona foana ary mahatonga antsika anao an'ilay fanadidina ao anatin'izay Andriamato Motarson de zao hoe lefa le fomba fiasa tamin'le Covid-19 io lay tsy fahampiny le transparence io lay tsy fahampiny le tena hoe gestion tena mazava tsara mihitsiny par rapport am'ilay chiffre na le statistique tokony tena ho zarainy satria tamin'ireny betsaka no nidote ny aya tamin'ireny hoe zao ane maty isa-tokantrano any zao maty ary amin'ny hôpitaly ary zao ny isan'ny voaka fa rehefa jineanao le hoe firy ny isan'le maty tamin'le Covid-19 tsy hoe manisa maty akorytsika fa le endriky le fitantanana an'le raha mihitsy ny manahirina antsika satria état d'urgence sanitaire iny ity état de sinistre national de zay le fomba fiasa tsy mety misy mangarara ary tsy mety azona marina am'le fitondram-panjakana mitoetra foana satria zany rehefa hoe tsy mahay mitatana de tsy mahay mitatana hatrany ambony mandrapatonga aty ambany de manaonao foana zava-dehibe amin'ny olona neny fahafantarana ny isan'ny trabony ao anatina trangadravatra ohatr' zany zava-dehibe ho an'ny mpanohany zany zava-dehibe ho an'ny mpanohana tiako tenenina eo amin'ny setra raisam-pirenena zay mpiara-miasa amintsika satria mazava ny tenin'ny mpano gazety amin'ny setra raisam-pirenena iny firenena farak'izay mahantra indrindra Madagasikara ilo zany nafaly na tsy faly le mpitondra fanjakana tsy haiko hoe tratrana cybercriminalité ve mpano gazety iny tamin'ny herinandro manko izy niteny an'izay tena ainareo fa raha mpano gazety malagasy no miteny an'izany le plus pauvre de la planète sa inona tena grave
reny zavatra reny de io zava-misy io zao a de ahoana ozy izy mifihetsiky ny bailleur amina zavatra ohatran'izao zao angery faniry le zavatra mitranga ity zavatra tsy fetezany fitantanana tam'le voina voajanahary ty a tena mitovy raha manao paralele anao amin'ny resaka covid a tsy mbola anteny io fitondrana io ministry ny santé ministry ny fahasalamana io hoe eto a ny foiben'ny covid a eto amin'ny faritra Analamanga ohatra zany a hoe commune ianina sy anina ny tena misy zany mantsy zao le zavatra zao mantsy le fomba fisainana rehefa tena mbo hoe miresaka amin'ireny manam-pahaizany reny ianao a précis be ny teny avoaka n'ireny olo reny fa tsy manao an'le fitenenana global izy fa précis be ary rehefa mihaino fitantanana ny covid ianao any an-dafy a tena tonga de mivoaka foana hoe ny clusterny azy ny foyer moa zany aty amin'ny Madagasikara zany ianao tokony manao hoe ny région atonanina no menamena ny commune ianina no tena hita fa foy be de mitandrina ny olona mba hitandreman'ny olona ngena ho amano an'izany fa zao tovy tsisy hafa am'izay a natao a tam'ty voina voajanahary ty de nalefa fotsiny le sifra hoe zao ny matoziny ben'ny jersey zao ny zavatra mitranga tsy afaka amoaka vaovao akoatran'izay nefa solo tena ohatra hoe ny RFI iny no niraisiny de iny ny vaovao ampiakariny ary de soratany amin'ny mail iny hoe zao le izy mba tsy fandiso de iny ny tongany amin'ny RFI moa frantsay de iny ny tongany amin'ny Union Européenne sy ny etsetratsetra de ahoana moa zany andefa fanampiana ny olona voina na afatesana olona 20 zao le izy mety ho zato raha mitovy ny zavatra navoakany BNGRC sy député Brunel fa ny député Brunel nge tao amin'ny tao ikongo fotsiny no 7 de zay de miakatra le information zany a miakatra any amin'ny setriraisam-pirenena trany amin'ny ONU a tsy hitatsony zay marina ary ny tena zavatra miseho a tsy ny BNGRC a irery no hafa baraka ny firenena malagasy mihitsy no hafa baraka hoe inona ary ty ataonareo ty fa inona marina fa ny député nareo a milaza fa ny tao amin'ny rery no 470 fa ahoana ny tatia manakara sy ny mananjary sy ino miakatra any anany iny izy député afako iteny antotanisava tsy maniry an'izay tsika tsy maniry tsika fa raha ohatra misy an'izay asa zavatra io nefa efa critique io situation io a na de io statistique io fotsiny aza de misy crédibilité voakitika be tabe de hitan'ny olona foana hoe tena resaka gouvernance io tena mauvaise gouvernance mihitsy le izy satria maninona moa fantatra à peu près ahoana moa no andikanany fantatra eo hoe ity no lalana miakatra amin'iny épine dorsale Madagasikara iny izy tsy maintsy ispirana de mandalo ikongo de mivadika any atsimo fianaratsoa iny a de zao tokony efa misy fanetanana be itsika atao Tananarivo na maheno aloha asivy fasika ny any fa tsy fantatra hoe ohatr'izay ve mifiseho an-tany fa maninona ny lasa misy faty olona be de be ohatr' zao ao ikongo zay mba fanontaniana nge zany nefa efa fantatra fa eo izy no andeha de zay ka zao tena voapirofo eto ary miara mahity tsika miara mandre fa tena tsy mandeha araka zay tokony ho izy fitantanana ny firenena ministèran'ny intérieur moa hatreto dia izy ny tokony manome chiffre ny BNGRC mba hitantanana an'le fanampiana sy ny anina isan-karazany fa tsy hoe izy ndray ny mangina fa tsy fantatro moa zany inona zay ny tena asan'ny ministèran'ny intérieur nge fa de zao izy mangina zay ny zavatra mitranga tsy maintsy ny resana ary tsy maintsy ho ambara tamin'iny fahavoazana ny tranga iny fa mba tiako resahana eto ry faniry iresaka kely ny préparation 12e fête rasoara aloha vetivety
mba ahafahantsika satria mifandray kely ihany mifandray tsara manko am'ty resaka ny resahany nga député ny Kongo ty izy fa ity tena avokatsika misy ty feo ty fa ty tena felaka tea maina tsy isika ndray zany hoe ny zavatra nyresahantsika noho ny kritika na nanakiana ohatrany hoe député Rastany, député Vietra, Moutarsan, député Rambosalama, député Toudso, député Jeris, député Alain, député Mamra Benrina, reny zany zay namatsika eto samy mitondra foana fanazavana momba an'ity téléphérique aty. Fa le izy le député le fitondram-panjakana mihitsy no tena hoe namelaka tea maina na melesona ary tena nilaza mihitsiny fa zavatra tena tsisy lainazy ty téléphérique aty rehefa mijery sy miaina ny zavatra iaina nylay vahoaka any amin'ny faritra samihafa any satria Madagasikara ndresana de angatatsika namana teknisiana mba andefa amty horonan-tsary misy feo ny solombamboaka ny Kongo ty zay mialatsintsika raha efa tsika eto le izy mba hoen'ny Madagasikara ray manontolo tsy hoe manoana an'izay zavatra rehetra ataony fitondram-panjakana io daholy ny ao anatin'le fitondram-panjakana fefa betsaka ny sorena sy leo ary betsaka ny efa samanio hevitra amina raharaham-pirenena de angatatsika amina namana teknisiana de ho resahantsika zay tonton Mota de aveo tsika miresaka an'le 12e fête za aloha zany dia anisan'ireo teratany malagasy tsy miombona ary mametraka fa tsy priorité zany téléphérique an'Antananarivo zany ny antony de tsotra ny district eto Madagasikara raha tsy mifandray akory de inona no iazakazana amina téléphérique ilainy zany fa ao arina fa raha ohatra ka mandahatra lahara-pahamena ampifandraisa aloha le district satria zany ngeny zao mahazo anay any Kongo zao tsisy mijery tsisy mahita satria tsisy lalana satria tsy namboarina satria maninona de mety hipetraka hoe tsisy volana tsy ampy vola de tsika ve nahazo vola tamina fiaraha-miasa amin'ny firenena anankiroa bilatéral de ary le vola trosaina de maninona nitazomina amina toerana anankiray nefa le filana any amin'ny faritra mbola goavana be sy ngeza be na de tsotra 151 millions d'euros divisé par 119 districts anokafana lalana de rehefa vita ny lalana fandray ny district rehetra afaka mijery manokana faritra hafa na renivorytsika fa za dia mametraka an'izay hoe tsy lahara-pahamehana io Midongo du Sud, Vondrozo, Ikongo, Iakora, Nosy-Varika, Marolambo, Antanambo Manampotsy, Kandreo, Maintirano, Tsaratanàna, zany faritra zany mandra-pahoviana no hoe isy tobile ho tonga araky ny tokony izany am'izany toerana zany zany amiko ny tokony hitodiana voalohany. Tena ino le izy tonton Mota raha zanareo fitondram-panjakana tena mamenatra ny ohatran'ireny ny tenin'ny solombavambaoka IRD de isaorantsika aloha satria sary nindramina tamin'ny fahitalavitra Real TV iny nalefantsika iny de isaorana zany zay endrika fiara-miasa zay nindramintsika iny sary iny fa tsy tompony sary iny tsika tamin'ny fahitalavitra Real TV zany fa misy zava-dehibe ohatran'ireny de alefantsika le izy mamenatra tena hoe mampanongo tena hoe le fanjakana midefendre an'le téléphérique alefa le filoham-pirenena mihitsy no miteny hoe teny ilainy io manatsara an'le tontolo iainany io manafaka ny embouteillage io tena mba hanana zavatra tena mba amin'ny endriny afitsika tsisy atahorana io ny omantsika amina resaka herinaratra momba an'io le secrétaire d'État am'le resaka trano fonenana sy tanàna vaovao de tena midefendre mihitsy hoe io de tena io no izy amin'ny vahaolan'ny embouteillage ary tena anisany tena ametraka ny endriky le tanàna vaovao mihitsy ho ana Antananarivo renivohitra de lasa daholo lay misy député kely sasany vitsivitsy misy an'le tena mpanohana kely le fa zara fa milalao Facebook sy satria ao izy moa efa very tanteraka anatin'le réseaux sociaux de reny manitsy ohatran'ireny le solombavamboaka ngeza be ao anatin'le antoko raha reny nge tsy mifakaiza amin'ny hevitra andresantsika mpanohatra reny teto am'ty fandaharany ty Andriamatoa Montarson fa zao
manandanja kokoa le izy rehefa le olona ao anatin'le fitondrana no miteny hoe tsy laina ary tsy mety io tsy mpanohatra iny a fa mpiaradia am'le fitondram-panjakana fa tena felaka tea maina ho an'ny fitondram-panjakana reny miliation tena grave reny zavatra iny de tsy mety tonga saina ve nareo hoe any konko tsisy mijery marina angeny azy e nefa tao misy vato be da be vahoaka nandany an'izao fitondrana zao zafady de raha miteny zany le solomamboaka 151 millions indramina ny lesaka bilatéral fiinona ho ana toerana eto Antananarivo renivohitra nefa raha anaovana lalana de kotitsika mihitsy le izy raha ohatra zany la 151 millions de dollars dia 3000 milliards FMG eo 3000 milliards FMG zany euro manko hoe 151 millions d'euros le izy azafady indrindra 6 millions raha ohatra indray le izy divisé tsika 600 milliards zany raha ohatra le izy divisé tsika ankany any ny tiako tenena zany mety lalana 1 kilometatra ve mety efa 5 milliards de FMG possible zay zany ataotsika en moyenne zany carré 3000 milliards de FMG io divisé tsika 5 milliards de FMG de mety mahazo lalana 600 km mety mahazo lalana 600 km de zay ny anaovana répartition any am'ireo district sary-dalan'ireo 90 km nge le makanikonga e nefa avitaina 4 andro 4 km tretsy anosy be anala tsy fantako na efa nandeha tany reo oloreo fa za mpandeha any am'izany anosy be anala zany tamin'ny fotoanandro mahalala tsara ny galera n'izany lalany zany tracteur ny andehananao tracteur nefa 4 km fotsiny io anosy be anala moramanga anosy be anala io fa le mpitondra reto koa manko de zao reo jamais ary zay nge le nitenenany président Zafy Albert président Ravalomanina mandeha aty 4 reo manko tsy zatra mandeha fiarakodia atery fa ny andreo hélicoptère de tsy hita mihitsy le réalité sy le galera eny amin'ny lalana eny mivadika ambiance sy aventure le izy ndraindray tsy hitan'ireo ary reo koa moa zany zay tsy afienina koa satria ny fomba le tazaina moa an'le mpitondra am'izao fotoana zao mety hoe nitondra fanjakana izy vao nanao politika de zay izy vao mahalala commune sy district fa ho atsika efa tena niaina amin'ny fiainana marobe de efa nitety commune sy district marobe amina tongotra sy amina fiarakodiny teto Madagasikara de mahafantatra tsara zany tsika zany hoe fijaliany ny lalana zany de zay mbola tadiavin'ny olona foana zay hoe ahoana ny anofinofisana le 9200 km amin'ny président Marc Ravalomanina fa iny moa izy zany le nalefatsika teo izy tonton Moutarson tena henatra ho an'ny fitondram-panjakana le zavatra eny fa izao ngery faniry ny zavatra mitranga ny zavatra tena iny reto mpitondra reto le mametaka jiro sy girlandy ka lalana efa nisy fanomezam-bola nge de hoe miasa on le ministre Jirko Brakely zarainy efa nisy andraso aloha fa efa nisy vola tsy haiko 4 millions de dollars izy zay le namen'ny banque mondiale hoe anaovana lalana 1200 km iny 200 000 dollars ngamby 200 millions de dollars sa 150 millions raha am'izay li satria tao anatin'le 490 millions de dollars zay mihitsy ny arahana tamin'ny banque mondiale sy mita de everina aloha fa efa manao mise en œuvre an'izay zavatra zay ity ministère ny travaux publics ity fa za tena mahita hoa nahita tamin'ny Facebook aloha entre parenthèse faniry olona manoratra olona efa fatapatatra ihany moa hoe nareo moa zany de tsy manao afa-tsy ny mikritika mitsikera io fitondrana io fa tsy mba manao sosokevitra mihitsy anao sosokevitra ary faniry mety zao ho an'ny mpitondra sy ho an'le olona nanoratra n'io teny io de zao ny teneniko ampiaro mapy sorata amin'ny président Ravalomanana za tsy teny hoe ataovy le manifesto iny mantsy efa deuxième phase iny deuxième quinquennat neverina ho atao iny ka mandingana phase be debe raha tonga de mercato no asaina taony fa le any am'le initial mihitsy manifesto any am'le initial mihitsy mapy mapy 1 mapy 2 zay asaina taony fitondrana io fa anany organisation le fitondrana ary tsy ao am'izay tokony ho izy miteny député Brunel hoe raha zao misaotra anao député Brunel tonga am'izany fa ny zavatra amin'ny sisa
mba mijereva lavidavitra nareo fa zao nareo vao manao hoe kay tsy misy priorité ato amin'ity fireneny ity fa zavatra tsy de ilaina ny azakazahana fa zao vao mahatsapa hoe tokony atao aloha zao fantatro lalany kongo rehefa eo fanadina ianao miresaka misy fivarotana karana lehibebe zay eo amin'io fanadina io mitantaran'io lalana io de oka fotsiny hoe iny sady manamorona rano le lalana de tena manahirana be mampatahotra be satria reny camion reny zany ny tena fandehanana any fa vitsy kely raha amin'ny fotoana ohatr' zao no tomobile kely ary tsy misy afaka mihitsy moa zany fa dia zay mba hoe amy sisa mba jerevonareo lavidavitra fa raha ny tokony ho izy raha hoe inona ny tolo-kevitra ataonareo foanao aloha io fond souverain io aitsio de ataovy any amin'ny priorité alao anao exécution budgétaire araka zay répartition eo anaty budget ny fanjakana zay ny tolo-kevitra hoetiko ho an'le olona nanoratra so alefa am'rety mpitondra fanjakany reto ifaniry fa tsy de hoe za tsy hoe mahay président Ravalomanana niaraka tamin'ny expert ny nanoratra an'io aza le manifesto ho any azakazahana fa ny zavatra mitranga angery faniry efa hiditra eo amin'ny resaka hoe 12e fédémanie efa afaka am'resaka am'izay mihitsy mangeny plan d'émergence Madagasikara ange efa nangatahan'ny FMI tamin'izy le namen'le vola le tamin'ny négociena tamin'ny février 2021 de namoaka izy taty amin'ny juillet sa septembre apahany de miandro ny PEM tsika ity 12e fedy ty koa ange miandro an'le PEM ny problème manomboka zany zao ny fanendrena olona samy hafa eo amin'ny fitondram-panjakana hoe ny DG ny inspection DG ny ACM fa reto ministre reto misatra be zao nefa ny zavatra mitranga tsy maintsy fanao fasafasy ny Union Européenne sy ny fitondram-panjakana malagasy satria everina fa ireo no solo-tenany vahoaka malagasy le olona petraka ao amin'ny voalohany rehefa miona moa zany de famaritra hoe zao ny fomba andehanany resaka zao no resantsika sy zao ny fomba anaovana azy fa fomba afantarana koa iza le mipetraka ary amin'ny sisiny aty iza le atao ampovoany iza le mitarika le délégation zany service de renseignement rehetrarehetra manana détail an'ireo olona rehetrarehetra reo dôly zay tsy maintsy normal zany tsy malagasy angambany tsy zatra zany fa ry zareo vahiny ananany dôly reo de zao raha ohatra zao zavatra mitranga zao ry faniry iza no apetraka ao eo ka tsisy casserole eo ange le problème de lasa mino fa ny filoham-pirenena ahita hoe ianona mety eto fa raha olona hafahafa no apetraka ao aloha ao sahirana le olona de reto ve atokisana hoe rehefa anao engagement eto izy anao fifanarahantsika anatanteraka an'izay ve atrany ange ity arany tatitry ny BNGRC fanipaka ohatrany tsy misevaratra ny sifra voaka ahoana ny fomba lasa ohatran'izany zavatra mitranga am'izao fiando any ary io tokony ho vitaingany io satria vola teo aloha izy eo amin'ny 520 millions d'euros namena fitotaona zao ngamba izy mba mety tafakatra hoe 600 millions vola tsy averiny io anefa anjaranao no mampiatra mavarina mihitsy anjaranao no manome hoe reto no everina efa lahara-pahamena hovitaina ao anatin'izay zay nefa le PEM zay mihitsy mbola tsy vita ka na le PEM marange saika anaovana lancement iny tsy tafavoaka le izy fa bloqué ka zao ange ry faniry efa hoe soloy an'le mercato tolo-kevitra avaty amiko zany manifesto adray manifesto soloy an'le mapy aloha soloy an'le mapy aloha fa le manifesto manao dingana be fa mapy aloha iny ange na tsy teny arinareo hoe miplagienay mapy tsy maninony zany manao zay tsy ady hevitra aminareo zay droit d'auteur akory président Ravalomanana fa nareo mba amboamboarinareo ny frazenareo de raha afaka pitso ange zany de vita ianareo reo manana le mpanao fake news asaivo manao sezi an'le izy de raha afaka pitso de raha pitso de vita raha riva ary zany de vita rehefa reo mpiasa mampanaovinareo de vita de amboamboarinareo hoe zao no mety hiprésentena ty manao mizazoro ny donnénareo ino no entinareo ozy ry zareo mpifanaraka amintsika ny Union Européenne
tena niasa be tokoa retiko tamin'ny septambra io nangatahana zao vita tapoko de zay le izy fa tena maika ny firenena maika ary zao tsy zay olona hafa zany angeny nanoratra hoe le pays le plus pauvre du monde banque mondiale ho amin'ny rapportny ange nanao an'izany fa tsy misy hoe fahadisoany ihany zany ary my banque mondiale de teneno ary hoe diso my banque mondiale le zay tsy nisy tsony fa zao de tsarao natorio zavatra hitako a ny représentant ny union européenne ny vakina any anaty anina any moa zany any amin'ny filazam-baovao isan-karazany any a no milaza hoe ay de azo itokisana nitatitra nataony tamin'ny 2021 a 2015 à 2021 zany de hoe mahavelom-panantenana tokoa a ny fampiarana ny 11e fed fa dia nandeha araka ny tokony ho izy mba gagarangaty marina fa hoe diplomatie hoe tsy mety le hoe mifandona tsy hoe mifandona angenao hoe fa azonao resahana hoe mila ezaka be nareo ohatra ny fomba ilazana azy a fa le ilaza hoe de nahafa-polo izy a ohatrany mba hitako ohatrany hoe problème mantsy amin'ny union européenne sy amin'ny ankapobeny ry faniny mba lazaiko ihany ty ny union européenne am'le resaka Ukraine somary mivoaka kely mihitsy a tena mety be efa ndrasatsika teto mihitsy tsy hisy ady zany ao Ukraine fa ny resaka Ukraine nge de zao États-Unis te hivarotra pétrole sy gaz satria izy manana an'le gaz de schiste de lasa premier producteur mondial l'États-Unis am'izao de mitady marché izy de angatahany a Europe hividy ny produit-ny normal zany normal resaka commerce zany normal zany de lasa ao anatin'io olana amin'ny hoe ao ataken'ny Rusianany ny Allemanna mafantatra fa tsy hisy an'izany fa resaka ity zao moa zany navoaka ny Amerikana hoe raha vao manao an'izay nareo a de tapaka le gazoduc tapaka le Nord Stream fa ny problème ho an'ny frantsay tsy anao hoe la Frantsa foatran'ny hafahafa zany ho an'ny frantsay am'ty gazoduc sy an'ny ty de ozy hoe mahazo tombony be Allemagne satria eo aminy zany midispatsena le gazoduc sy le anina de manana tombony ny Allemagne zay amin'ny frantsay de sahirana ny frantsay ka raha ny frantsay no atena itsika malagasy hoe tena anindry tena zavatra vakiko amin'ny revue Marianne sy ny Finkerview a de mampiseho mihitsy hoe kizitina am'ty président malagasy ty président Macron fa ny problème président Macron a dia le any Afrika centrale resaka Mali sy ny etsetra am'le miala coup d'état sy ny etsetra miala am'ireny izy a resaka lazaiko anao koa le fiakaran'ny hoe transport maritime amin'ny frety am'izao na amin'ny conteneur satria Bolloré very Bolloré compagnie very a toerana anankiray espace anaovana conteneur taty Afrika de voateriny vidy espace anankiray 5 milliards d'euros de sorena am'le fitondram-panjakana izy a fa de zany rehetrarehetra zany hoe ny environnement mondial mihitsy zany a tsy hidina vidina pétrole fa États-Unis tsy apidina an'izany tsy hidina ny fret maritime satria Bolloré ao anatin'izany ka aza manantena an'izany ianao hoe tsaratsara ny environnement de am'izay vao amely mafy ny fitondrana ataovy mise à jour re tompoko a ny mapy de efa jerevo koa ny manifesto c'est bien ça dia mba handroso ty fireneny ty valy teny ho an'le olona nanoratra tany anany hoe inona ny tolo-kevitra reo zay no entina d'accord mamaraparantsika satria hiditretro indray ny namana rina de orinan'izay a de miandry ny solomamboka hiara-dalana amitsikatsika fa io a le tenentsika hoe rehefa miaino an'le fitondram-panjakana sy mijery an'le fomba fiasan'le fitondram-panjakana zany de am'le solution classique le trabona tiako tenenina io a le mody mizara varivary kely sakafo masaka io hitako manao an'izay zareo de mandeha kely de ho amboarina le sekoly atsy a bon amboarina CSP reny moa zany ny zavatra mba hoe hainy zany manao an'ireny satria be da be marché an'izay zarazarainy eo zany a amorona marché aza atao maika hoe misy zavatra ohatran'ireny koa indraindray zany a
de le resaka hoe atsy ny vary tamin'ny tapabolona nge zay ny antso vonjy mihitsy nge le député Nisandra sy le député tao Haute-Matsiatra Kiala Mavony zay sy député Nisandra misy député vitsivitsy hoe mba ataovy ara-dalàna ny fomba fitsinjarana an'le vary mora tonga aty aminay fa tena miampy frais le izy tsy possible 500 ariary ny kapoka fa tonga eninjato de mifakaiza am'le vary eny an-tsena moa zany nefa zareo te hanao importation foana ahafahana milalao an'lay le flux le business zany le miodikodiny eo foana de ity ndray zany miteny hoe satria misy tsabona de mbola any am'le efa trabona mbola izingizintsika le olona efa very fananana efa potika tsisy vola ho raisiny lasa ny rano ny kisoa ny ombo ny akoho amam-borona ny vary potika de mbola izy na hoe mividy 1000 ariary ny kilo zany faniry miala tsiny gaga amin'ny zavatra resanao zany varotana 1000 ariary ny kilo andraso ry faniry fa tsy mandeha am'jelony ntsony ange zany zavatra zany ny vary tonga ao amben'ny jersey ange fanomezan'ny olona ny vary mora zany afa ny vary mben'ny jersey fa ny vary mora zany zay teneny zay hoe varotana 1000 ariary ny kilo de eo le tenentsika iny le fanampiny tsy problème satria tsy maraka an'iny ny ben'ny jersey fa itsika zany te hanolotra sosikevitra amreto fanjakana zahay mandreraka be mokondò reto indraindray nefa tsy tafavoaka foana midona poto foana hoe mba zarao vary le olona isa-tokatrano de zao izy zareo misy an'le relogement ane mbola mity foana manko le état de sinistre national iny satria iny mbola tsy rava le décret dikan'izay azo esany iny tany amin'ny ana azo esany iny taty amin'ny Batsiray le cliff angamba mbola tsy tafiditra de satria mbola any Ndranomasina lavitra be le cliff zany le hoe 3e cyclone zay mbola tempête tropicale modérée le izy mbola any lavitra be any zany fa tsy ohatran'ity fa dikan'izay de hoe misy vary tokony disponible be da be na aty Toamasina Pôly Toamasina na aty Toliary de reny zany ahoana ny fomba izarana an'reny agogo makany am'le vahoaka malagasy raha ohatra ka misy an'le trano be da be simba reto ahoana ny ahafahan'le vahoaka malagasy tena misitraka misy tena hoe fanitso ary tsy le fatina fanitso le 018 le manify kely tsisy laivanazy le ondulé kely hafahafa reny fa mba faravaratsy mba le 030 miakatra zany no mba atao sahaza am'le malagasy de mba tsy resaka hoe 5 senina le izy fa arakaraky ny endriky le trano ahoana koa no ahafahana manao opération ana ciment ohatra satria mpanafatra manko ngery zareo hoe izany zavatra zany tsy voatery ho afarana foana fa azo atao miara-miasa mba tsy isiny vola fanjakana mivoaka de misy mpiara-miasa izy de azo atao tsara miara-miarina fa hoe le lafarza le orsima indray tantara hafa iny efa lasa iny fa misy be da be eto miara-miasa manao an'izay resaka ciment zay eto Madagasikara eto zao misy an'le raizoteny misy an'reto karazana inona avany Pakistan avany Inde sy ny sisa avany Maurice le mafonja sisa de reny zavatra reny mba vatsio le izy reto ny tadiavin'le olona même hatramina fantsika ara point 100 zaray point 100 any amin'ny 3 kilo isaky ny tokatrano any mba hanamboarany tranony tsara zarao point 60 50 40 any le olona igny fa tsy ty resaka kely kobakatsaka ty sy le varivary kely afa fitondram-panjakana venao de zany de hoe ananao de même mila matelas re olo reo azo fanjakana tao am'le 35 millions de dollars zany satria le matelas lasany rano sasany lefa potika de ahoana ny amezina matelas le couture éponge zany le olona le 2 places de mba le zavatra tsaratsara le mba 20 14 eo le izy zany farafahakeliny zany za mino tro faniry za mino fa tsy esy faniry miresaky zao fa any Ambomasoa any semi-remorque 10 tondra ny vary tsinjo olona mahay miasa mihitsy reo olona tena efa nahazo any reo engany mba mila mino ihany angelo ndraindray mila mino ihany fa de za mino fefa hitsirapa any akaiky mifaritra Kiala Mavony any akongo angamba de zao ande hoe afanadina izy aloha raha ohatra ka tsisy maninona ny lalana eo rano mafana fa ohatrany naheno hoe ohatrany misy fahavoazana eo amin'ny rano mafana eo ka tsy mety tsy azaka semi-remorque le ambe boulement manko io zany tena maro be zay fa dia
ny train tsy fantatro ny train na afaka mandeha fianara-tsy manakara fa afaka ho tenatenany eo mba hajanona de mba akaikikaiky ny olona any kongo fa tena sady manana fahoriana le olona ny hoanina tsy misy a tena ohatrany hoe on touche le fond faniry tena hoe any am'izay farahidiny mihitsy a ny fiainam-pianakaviana any kongo zany raha araky ny filazan'ny député Brunel fa mampahery azy ireo mandrakariva fa zao naiza misy an'le trabona ampahery eny marina aloha zany ampahery azytsika foana fa Andriamanitra omba azy ireo mandrakariva ry faniry tsy andao azy rahaparantsika tantomotara de inona ny tenao namafisana ny adevitrintsika de mbola manamafy a ny firaritso sy ny fampaherezana ho an'ireo vahoaka rehetra ny aram-boina ny aran-doza tam'ty voina voajanahary ty aza matahotra nareo fa mino fotsiny hany ary de ohatrany hoe mizazoro azy zany fitenenana zany fa tsy de hoe faly iteneny zany soratra masina koa moa zany tsy mahafaly miteneny zany fa de zao amina ampitainay le hoe tsy fehetezan'le fiasan'ny fitondram-panjakana nampitainay teto hoe ministèran'ny intérieur mila mihetsika mangataka ny données avy amin'ny CSB2 sy ny école ny fitantanana rehetra eran'ny district eran'ny région sy ny etsetra mba hanafaingana mino zay a zay sy faniry aloha eto mino fa efa lasa ny fianara-tsy hoany mpitondra vary tsinjo be deaibe ho anareo a fa tsy ny andriandry mihitsy izy a fa manana havana ny aram-boinako dia mirary soa ho anareo any ampitan-dranomasina koa dia ataovy ny fanampiana zay azonareo atao VSD zao tena nanao le vehivavy vonina sa diaspora zany nanao organisation dia mirary soa anareo tompoko fa dia Andriamanitra ombanareo mandrakariva zay zany tena mazava be zay tenen'ny tantombotarson zay hoe mba tsy le solution classique atsony rehefa le solution classique manko any baolina ny tena misy an'iny le rehefa manao baolina de passe intervalle de passement des jambes de petit pont ohatr'zay foana le solution classique any baolina zany a fa rehefa aty am'le fanjakana manko le izy de iny CSB2 EPP manara-penitra pavé resaka fizarana vary tsinjo ohatr'zay foana tsy afaka mamorona zavatra ngeza be misy le fitondram-panjakana mba maharitra ho an'le vahoaka fa zavatra fanampena masy mandalo fotna ny ataon'le fitondram-panjakana de mandreraka ihany mieritreritra an'izy fanjakana ve ilahatra mitovy amin'ny association ka anatitra vary amina inona moa ty sase ohatra na anatitra vary kely mety ho 10 na 15 na 25 kilo fa tokony manana an'le fijoroana mihitsy etaty misy fanjakana eto dikan'izay zavatra ngeza be lehibe no zaraina eny anivon'le fiarahamonina de io ny mbola namafitsaitsika foana ny hoe zavatra ngeza mba misy zavatra ho raisin'ilay trabona omena azy fa nareo kory mpitondra fanjakana mbola veriny ty fandresahana isiriny ty de hoe mahaiza mampiasa an'ireo mahasoivoan'ny Madagasikara reo any ivelany any fa ity fanjakany ty tompoko de tsy mahay mampiasa an'le mahasoivoany ivelany nareo ambasady zany raha ny asany eny ny ambasady zay ho a nataon'ny fitondrana rehetra mifandimy teo aloha na taty amin'Andriamatode Dideratsiraka zany na taty amin'ny président Tsirana mihitsy zany taty Dideratsiraka Zafy Albert président Marc Ravalomanana na aina ampiasa an'ireo mahasovo rehetrarehetra amina loza voajanahary na tranga manokana mahazo a Madagasikara de ireny miazakazaka zany mitondra an'izay voarambony tanany eo ho an'lay trabona de mirarakopana fahatongavan'ny fiaramanidina maro be sy ny sambo avy any am'ireny firenena rehetrarehetra eny de misy zavatra maro be zay ahafahana manao secours zany sy ahafahana ihany koa zany mikarakara an'le trabona zay nge zava-misy fa ity tena fanjakana tsy mahay mampiasa masovo antsika ka tsy gaga ka na statistika aza mifandipatra ohatry mivalalakarina hoe iza ny tena azo raisina efa 72 heures zany tsika aty aorina n'lay tranga tamin'ny fandalovan'le fidoza Batsiray Rina Rabe Mananjara marina mihitsy zany faniry Razafy Manantany ianao moa zany raha tsy misy ny fiovana de andray ny député fetra afaka minitra vitsy fa
ao anatin'ny izay toetra raha-pirenena izay anao anoizako ny famakafakana dia avy eo hivadika kely amina resaka any a Burkina Faso any satria ilaitsika no mahafantatra zany ary zavatra mampisaintsaina ilay toetra raha ny eto Madagasikara zany zao dia raha ataony feny tamin'ny fanazavana rehetra teo dia efa hita taratra hita mazava be hoe eo amin'ny samy mpanohana ny fitondrana zany hoe eo amin'ny samy ao anatin'ny fitondrana na ny mpanatanteraka io olon'ny fitondrana mazava loatra na ny aty amin'ny rafim-panjakana androm-panjakana hafa zany ohatra hoe ny aty amin'ny ateny miram-pirenena zay maronisa ny mpanohana ny fitondrana ao amin'ny ateny miram-pirenena raha reo fotsiny no raisitsika dia efa miseho lany ny tsy fitovikevitra miseho lany ny tsy fitoviana fomba fijery eo amin'ny resaka fitantanana ny firenena ohatra teo zany zao hoe afa mihitsy no teneniny député Brunel resaka ikongo izy satria fatany tsara zany ikongo zany fatany tsara mihitsy tsy hoe ny avany amin'ny district hafa na ny avany amin'ny toerakafa no miseho mahafantatra no ny miseho mahafantatra momba zany hoe ikongo zany fa ny député izay avy any dia mahafantatra betsaka lavitra noho ny any amin'ny olo-kafa izany izy no any de fatantsara hoe zao ny zavatra misy voaka ny sifra io isika teo namoaka sifra izy efa mihoatra ny 90 ny atao hoe namony ainy zany ny vokatriny rivotoza iny voaka ry ny taremarika ofisialy avaty amin'ny fitondram-panjakana zavatra fa no voaka ao zavatra latsaka de latsaka mihitsy no voaka inona ny dikan'izay rehetrarehetra zay ny dikan'izay zany de efa voalohany aloha misy tsy fifandrindrana ao faharoa tsy voafe ny resaka serasera na ny communication efa ny eo amin'ny fitondrana daholo no mife ny resaka ainao manjery mpanjakana izany efa zareo zany ny ao kanefa nahoana no mbola misy an'izany hoe taremarika tsy mitovy izany resaka teleferika dia mampiseho mibaribary ihany koa ny tsy fitovikevitra resaka teleferika fotsiny eo de efa tsy mitovy ny hevitra zany hoe tena mifanipaka tsy misy avaratra mihitsy raha raisika eo amin'ny resaka hoe herinaratra de ny ray moins de ny ray plus izay lay zavatra miseho dia tsy am'izay ihany fa amina lafin-javatra maro de maro zany de misy an'izay tsy fitovikevitra izay ao anivon'ny fianakaviam-beny ny fitondranao ka tsy mahagaga le izy raha ohatra ka misy fiantraikany aty amin'ny fiainam-bahoaka io ane na hoe sarotsaromanany raha tokantranontsika zany sy ny sisa raha tenenina hoe raha tokantrano fa raha resaka fiainam-pirenena dia misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka izy ka na inona fanarotsarorana na hoe fanamboamboarana ny tena zava-misy ao ananinanao ao anatiny ao zany de fantatra foana io amin'ny voka-javatra na ny résultat zany miantraika aty amin'ilay vahoaka malagasy ankoatran'izay ihany koa dia tsy mahagaga raha hoe sahirana le firenena satria ilay donné na ny taremarika na ny zavatra izay entin'ny mpitondra fanjakana miasa zany dia tsy araka ny tokony ho izy tsy tena araka ny zava-misy marina any amin'ilay toerana zay raha ohatra ianao zany piloty na hoe mpanamory fiaramanidina ianao dia hain'ny piloty tsara zany dia tsy maintsy eo ampelantanany daholo ny kipitsopitsony rehetrarehetra na ny donné zay ilaina zany manahoana amin'ny météo manahoana ny carburant manahoana ny lanja ny entana zay hoentin'ilay fiaramanidina manahoana an'izao voavy namboarina ve le fiaramanidina sa normal tsara sao de efa nisy zavatra nikitiana amin'ny atsipria mihitsy zany hoe donné zany na vaovao zavatra marina no eo ampelantanan'ilay mpanamory an'ilay fiaramanidina izay izy vao mahazo ny fahazahon-dalana mandeha misidina zany satria ain'olombelona no entina ao anatin'ilay izy zany hoe zavatra marina daholo no eo ampelantanany
ao anatin'ilay antsona hoe checklist moa no filaza azy ho antsika zay mahafantatra misy le hoe checklist de voalazo daholo hoe ohatr'izao ny anina ohatr'izao ny anina ohatr'izao dia amin'ny antsipiriany mazava tsara mihitsy ka raha firenena zany no entina de dikan'izay zany mila mazava tsara ary tsy misy diso ny données eo am-pelatanana ny vaovao eo am-pelatanana raha iantrika zany ianao ny hoe fiatrehana ny fanarenana ny fampitehany firenena no ny resaka fandalovany rivodoza raha ohatra ianao anao fanarenana tsotra be zany mila marina tompoko ny données rehetra eo am-pelatanan'ny mpitondra mila marina zay na taremarika io na atao hoe resaka momban'ny fotodrafitrasa io na resaka momban'ny vidim-piainana io na le zavatra tena marina any toerana dia izay no entina iaingana andraisana fanapahan-kevitra fa rehefa diso ny zavatra eo am-pelatananao sy tonga eo aminao zay mpanapa-kevitra de mazava loatra fa fanapahan-kevitra zay tsy mifanaraka amin'iny no tonga ary amin'le vahoaka ary zany eny mahatonga an'io resaka teleferika io mazava be io tsy mila hoe fanadiadiana lalina ny sasa moa miteny hoe inona raha mba natonga ny mpitondra fanjakana ny eritreritra hoe de asiana teleferika sy sao efa nisy moa ny fanazavana zay noentindry zareo izay namolavolana io zavatra io fa rehefa jerenao zany le izy avato ananinato hoe inona ny tena zavatra iainan'le Tananarivo resaka embouteillage resaka an'izao de tena hitanao mazava hoe afa ny fomba fijeriny zay niketriketrika ny teleferika io fa afa ny zavatra hitan'ny beso maro ato ambadika ato de rehefa izay zany le izy de lasa ianao zany manapa-kevitra tsy mifanaraka amin'le tena zava-misy zay lay resaka hoe fiatrehana rivodoza zay lay resaka hoe Covid-19 zay satria zavatra fa no entindry zareo miainga zavatra fa no maresy lahatra andrareo de iny zavatra izay tsy tena mikolla ho isika no andraisany fanapahan-kevitra ohatra zao le resaka Covid iny ny zavatra tena nisy ane tamin'ny voananomboka io de tao anatin'ny 2 andro 4 andro de fa be maty ny ainga tany amin'ny tanàna no hoanina tany Chine io ny ainga zay tenentsika hoe areto tsy no tany ananina tany io tsy isan'izany teto fa le information zany zay tena marina ny ainga tany en Chine zay nandravarava le izy tao a Chine de nepita nakany Europe de tany États-Unis de nakany Inde de nakaty Afrika le tena zavatra marina tsy atao hoe tsy tan'ilay mpitondra teto Madagasikara de mbola nisy ny teniteny any hoe tsy ampafiry mipestation choléra io de rehefa no nekinandry zareo de mbola nandeha ihany ny vol aérienne nakaty Madagasikara dia le aretina mazava loatra tamin'ny alalan'ny fiaramanidina no nidiran'io teto zay natonga an'ireny anaran'olona natsotsona naseoseo tamin'ny tele reny ny anaran'olona hoe atsony anina fa zao zay izy efa tafiditra ty amin'ny territoiranao zay vao mikoropaka dikan'izay zany de hoe ilay fanapahan-kevitra tsy miainga amin'ny zavatra tena marina iainan'le vahoaka fa zavatra no iaingan'ny sasany zay eny tena mahatonga an'io ary zay zany de voafatra tsara ao anatin'le hoe tsy fahaizana mitatana mihitsy izay rehefa ianao ve ny mpitondra fiaramanidina rehefa diso ny atao anatin'ity checklist ty diso daholony ao dia raha atao hoe ny fatrana carburant zany de ataontsika sanatriny zany hoe diso ianao nefany ny fatrana carburant tena marina dia atao hoe eo apary fotsiny no vitany fa tsy afaka miakatra makany Suède izy na makany Norvège tsy maintsy hidoboka io fiaramanidina io tompoko rehefa diso zany lay zavatra hoe entina miainga de ino miteraka an'ilay hoe fanapahan-kevitra de lasa fanapahan-kevitra diso zany hoe fanapahan-kevitra diso zany amin'ny ankapobeny no iainan'ny malagasy matompotra ireny teleferika reny matompotra reny hoe tambarina ambotra manjaka izay hoe hototofany reny satria ny données andry zareo zay namolavolan reny misy teknisianina sy ny lesaka teknika bobaka be dia afa ny endry zareo ny an'le vahoaka mpambolina ambotra manjaka mpamboly varitato sy ponina elabe tao mahafantatra an'io mahafantatra ny tantarana Tananarivo
zavatra fa no eo ampelatanandrareo hoe zaosao zay ny fahalalana ihany io lay mpanapa-kevitra atony mpitondra am'teny tsy zany fa zao le izy entina mpandrosony io asy vilona vaovao tanàna vaovao sy nsiasinsisa teninyefa rany de tsy tanteraka ilay fanotofana ny ambotra manjaka fa niovatoerana la izy ohatra fotsiny zay ka ahoana ny fomba ahafahana firenena miaina am'izany sy hoe mandroso ao anatin'izay rehetrarehetra zay de mitenitsika hoe tsy fantatry ny mpitondra ny lahara-pahamehana tsy fantany ny lahara-pahamehana marina mihitsy zay fa mahatonga an'izay de zao zavatra fa no heritreriny sy hitany eo amin'ny eo ambany masiny eo zavatra tsy tena mifanaraka amin'ny tena zava-misy marina de zay mahatonga an'ireny isa mifanipaka resaka fanapahan-kevitra hoe omena an'zao resaka politika tselika io zany zao de lasa zay indray ny teny malaza hoe politika tselika fa tsy lay tena hoe politika tena manakaiky vahoaka lay dika le hoe manakaiky vahoaka tsy hoe tselika fa manakaiky vahoaka permanent zany hoe eo foana l izy ary mitsinjo ny tena hoe zavatra mahafoaka be zany ka ny any fototra retina no jerena aloha ny anasitrana anazy any amin'ny fototra retina fa ny am'izao fotoana zao a zavatra mandalo zavatra mirentirenty zavatra mafinaritra ivelany fa le tena hoe zavatra tena hafotony tsy voakitika ka dika an'izay zany rehefa tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy ny entina miasa de mazava loatra fa fanapahan-kevitra tsy araka ny tokony ho izy no hipotra eo de tsy metraka any amin'ilay vahoaka malagasy zay ny anisan'ny mahatonga an'io tsy fa tomombanana eo amin'ny fiainan'ny malagasy io ohatra anakiraiky io anaporifona amintsika hoe zavatra diso no oentin'ny mpitondra tenenina zao hoe nanafatra omby vavy avany velansika azahoana taranaka io dia aparitaka mba hitondra hoe fampandrosoana le hevitra tsara hoe hitondra fampandrosoana fa le omby gasy de lazaina hoe omby vosotra no ampifadinana io diso be ne zany omby vosotra angary olona afaka miteraka asaivo manazava ny veterinera reo ohatra hoe mety hoe tsy mino tenin'ny mpanao gazeta nareo de asaivo manazava ny veterinera fa izy may an'izany na ny tatsaha tena mpiopy mihitsy izy no may an'izany fa ny fahavalalany maro azy aloha de hoe raha omby voso zany hoe omby voasirina zany saika hividy voakeny zay ozy ny sasany eny amin'ny mpivatro hoe ny voasirina zany le omby tsy afaka miteraka ntsony izy tsy anazavan'izany lavabe tsika tsy afaka miteraka izy fa ny omby vosotra zany amin'ny ankapobeny any ambanivohitra de hoe natao hiasa tany satria lasa matanjaka be izy rehefa avy eo de ahoana zao zany zavatra tsy mitombona zavatra diso no teneniny mpitondra ihany ko hoe io efa nytenenina teto hatramina tantara diso rasalama navarina teny ampamarina nefa rasalama no le fonina teo ambopotsy eo amin'ny fiangonana misy ny FJKM ambopotsy io teo amin'ny toerana io no nandefonana ny rasalama martyr nefa misy miteny navarina tao ampamarinana diso zany dia zany no zavatra diso zany no entinao manapa-kevitra nefa firenena no oentina zany ene zavatra tsotra dikan'izay zany sao de misy manao an'le hoe pastolaka ao satria manodidina ny mpanapa-kevitra eo amin'ny fahefana mpanantanteraka de misy olona izy ko tsy aro hoe hoain'ny atao hoe ny mpanantanteraka daholo ny zavatra rehetrarehetra fa izay no ilaina ny mpanolotsaina ka hoe mpanolotsaina manoro voana ve sa tena tsy fahaizana ve sa ahoana sa misy mahafantatra any hoe tena tsy mety fa sy avy aloha raha ngany de am'izao nefa raha vao zay no iainantsika dia tena sahirana lay malagasy resaka vary io zao de iny ko afaka rombiny folo afaka roa taona ve zay vao hiakatra amin'ny vary de iandrezany ve fa aloha manafatra de zay le donné le diso zay no entina manapa-kevitra ato dia inona ny vokany lasa zavatra tsy araka ny tokony izy no vokany zany ny fomba iainan'ny firenena amin'izao fotoana zao ka jerevitsika tsara fa na amin'ny fiainantsika andavanandro arane ao atokantrano ao
raha voadiso ny donné na ny chiffre taremarika zany amin'ny hoe fandanina isam-bolana ao atokantrano de diso ny fanapahan-kevitra izay raisina ka be dehibe ny zavatra diso eto nefa reny zavatra diso reny no entina manapa-kevitra amaranako ny anjarako zany satria efa hitao i député fetra hiaraka amin'ny namana faniry izy namana faniry somary mbola sainto kely teo sady nanomana kely de nray-mbava fotsiny momba ny Burkina Faso zany hitantsika fa nisy fanonganam-panjakana tany zareo moa fanonganonganao zay dia inga Blaise Compaoré zay filoham-pirenena Burkina Faso fa nandritra ny 30 taona teo anisan'ny ela indrindra izy teo amin'ny fitondrana dia izy no atodonikotrika ny fanonganam-panjakana ary namono ihany koa ny filohan'ny Burkina Faso tamin'ny fotoanandrony i Thomas Sankara tamin'ny oktobra 7 de maro zany netrehitra efa vitany iny dossier iny efa vitany iny de nitondry nga Blaise Compaoré de nitondry izy efa 30 taona taty aorianany namonony sy niketrehany namonony ny Thomas Sankara de mipotra ilay afera nipotra indray zany misy teny malagasy tena mahalaza azy tsara mihitsy ny tsikafona ary izy tsy nitsikafona fotsiny am'izao fa nisy nanatsikafona izy satria tao zany netrehitra fa 30 taona lasa tany inony zany nga Blaise Compaoré na nga Thomas Sankara fatatsika malagasy tsara Thomas Sankara nianatra tao amin'ny akademie militaire tao Antsirabe akademie militaire na Antsirabe zay anisan'ny akademie manana ny maizy azy mihitsy hatramin'izay fandritsika de mbola ito zany hoe manana maizy azy ny akademie militaire malagasy ry Thomas Sankara zao va tao misy teratany vahiny betsaka nandalo paizana tao de nga Blaise Compaoré koa efa nisy taona nandalo teto Madagasikara tsy mitovy moa le vanim-potoana fa nytiatsika tenena de hoe am'izao fotoana zao dia miakatra fitsarana lay raharaha na tany amin'ny 30 taona lasa ary le sujet dia voaheloka zany nga Blaise Compaoré fa migadra 30 taona hatramomaizana sazy miatra dia voaheloka miaraka tamin'ny ihany koa le numéro 2 tamin'io affaire io général Gilles de Diandéré ny tiano tenenina am'izany de zao moa Blaise Compaoré zao zay feo mivalopolo io efa misy any izy raha miampy telopolo zay raha miampy telopolo zany de efa mitovy amin'ny perta ihany zany perta manko le perpétuité mifiantso azy efa lalamoto zany efa namamandra-pahafaty zany rehefa haute voltate aloha ny anaran'ny tanàna io ka i Blaise Compaoré tsy ao a Burkina Faso zany zao fa mitsotsotra ny Côte d'Ivoire de tsy fantatra moa hoe inona no iafarany fa ny tiano tenenina fotsiny tompoko de izao ny marina dia marina foana fa na hototofanao ohatra nendry Blaise Compaoré hoe zavatra efa tany amin'ny 30 taona lasa tany ve de mbola hitsikafina ary ty zany misy hoe tena crime contre l'État no zavatra nitranga tamin'ny oktobra 7 ary inga Blaise Compaoré de nanao ny fiarovatena rehetrarehetra izy mipasoka tatsika mipasohany daholo zay azo mipasohana anafenana sy anadinoana an'ilay raharaha izay nitranga tany amin'ny 30 taona lasa zao le izy io izy io dia ho hitantsika eo ny toyany fa zavatra feritreritra zany ary zavatra atao hoe tokony tena raisina izany fa satria firenena no resaka tompoko resaka sika amin'ny resaka hoe tsy maty manoty zao tsy resaka mbava fotsiny zany fa tena hoe piarina tokoa satria fahamarinana dia fahamarinana hatrany ndao ndray ary namana faniry miaraka amin'ny député fetra ianao satria iny moa zany dia tsezatseza tsy atra satria mampisaintsaina ny zavatra tahaka an'ireny tena mampisaintsaina fa misy andinihana lala ny zava-misy eto Madagasikara hoe nisy nandrisik'olona nanimba fananan'olona teto tamin'ny 20 janoary 7 ary voarakitra daholo nisy nandrisik'olona ihany koa sy ny taona olona nafika lapa teto tamin'ny 7 febroary tsika moa vao tamin'ny latsinainy nandalo amin'izay 7 reny zany tsy hoe levonandry reny raharaha reny de mipetrapetraka any reny fa tony ary efa tamin'ny 7 dia miatra le fitsarana momba ny nahafaty ny Thomas Sankara zay anisan'ireo hoe neverina ho guide ngezabe misy tao haute volta
tao a Burkina Faso tena nametraka fitantanana enjana be ty Thomas Sankara ty ary nametraka n'ilay hoe fiovana teo amin'ny fomba fiainana sy ny fomba fitondrana zany ny fiainan'le firenena sy ny fanjakana tao aminy zany indrindrandrindra ny fomba ny tantanana ny mpiasa-panjakana, ny tantanana ny mpampianatra, ny tantanana ny fampianarana satria misy boky mitantara an'izay foto-kevitry Thomas Sankara zay mandehandeha any ambadika any ahitantsika tsara n'le izy satria zany Thomas Sankara zany ihany koa de nianatra teto Madagasikara tao amin'ny Akmil zany na ny akademia militaire na Antsirabe zany hoe namoaka filoham-pirenena ny akademia militaire na Antsirabe raha miresaka Antsirabe moa de fantatsika fa anisany efa nanao fialokalofana politika ihany koa tao Antsirabe tao amin'ny hôtel de terme izay ny mpanjaka ny Maroka taloha misy dikany daholo ara-tantara zany fa ataontsika resaka ohatran'izay le izy fa rehefa misy fotoana de ho resahantsika kely ihany le niresahako teo amina resaka alatsinainy mainty sy le resaka fito febroary zany fa efa eto akaiky eto député Fetra Rahalamozafombololona Razafy tsy mialina efa miezaka foana de efa tadidiko tsara am'izay le izy de efa afaka misosa tsara mihitsy le vava zany miteny ny anarany namana satria io anarany koa zany tena saripady io tsy azo atsoina ihany. Eny ary miaraba député Fetra androany fa 7 volana febroary tafaladalany eto indray zany tsika amin'ity herinandro vaovao ty. Miaraba Faniry dia miaraba ihany koa anatin'izay ny vahoaka malagasy rehetra manontolo manaraka an'izao fandarana zao na ny eto toerana na ny any ivelany rehetra any. Alohan'ny anomboako ny fandraisana anjarako amin'izao miara-manonjy izao dia tsy hay ny tsy hitondra ny teny fampahirezana ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo indrindra ireo niaram-boina tamin'ny fandalovany reny rivodoza anakoroa ny fanisy teto reny raha ny ana dia niarahantsika nahitsy zany ho an'ny teto afovoantany fa ho an'ilay batsaray kosa dia namely mafy tany amin'ny faritra tany ka izay no hitondrana ny teny fampiononana sy fampahirezana ho an'ireo mpiray-tanyrazana namoy havana namoy namana namoy mpiaramonina namoy olo avatiana tao anatin'izany fandalovana zany ary ampahirezana atsika malagasy rehetra satria misy ihany koa ny namana izay na tsy misy ifandraisany tamin'izany fandalovany rivodoza zany dia namoy vady namoy zanaka tanatina fotoana tampoka tompona andraikitry ny tiako Madagasikara teo aloha ny tanora tiako Madagasikara teny amin'ny boribory-tany fahenina teny nanomboka ny 7 Soroarivo ka hatratrany amin'ny taona 13 Soroarivo dia sady manao kopakopa-tanana no mbola manamafy ny teny fampahirezana ho an'ny fianakaviana izay nahatsiaro eto ihany koa namana Faniry moa ho an'ny tsy nahalala fa mety efa fantatra reo ihany dia fantatsika fa voatsely izy no namoya ny ray niteraka azy de mbola manamafy izay namana Faniry izay teny fampiononana sy teny fampahirezana hoe izay nanjara izay nilahatra hiditra avy hatrany amin'ny fanehoan-kevitra mahakasika ny zava-misy zavatra iaina ny malagasy amin'izao fotoana hitenenantsika izao satria de tena mafy tsy ny vahoaka tsotra ihany fa na ny orinasa de mizaka mitsera ny aina mihitsy noho ny zava-misy tsy sanatria metsinan'Andriamanitra fa koatran'izay le hoe fahavoazana efa miatra sy loza efa miatra loza voajanahary tsy any metsinan'Andriamanitra na le zanahary isika fa mampametra-panontaniana ihany na izany na tsy zany zao zava-manjo ny vahoaka malagasy sao satria manana andraikitra amin'izany indrindrandrindra voalohany ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta satria izy no mitana ny familiana dia ny andraikitra rehetra ny andraikitra maro ny manana andraikitra voafaritra ny lalam-panorenana ny vahoaka anatin'ilay resaka hoe contribution fandraisana anjara ao anatin'ny fampandehanana zany amin'ny alalan'ny fandoava-ketra kanefa manana andraikitra betsaka lavitra ary voalohany indrindra amin'izany ny filoham-pirenena araka ny teniko sy ny gouvernemanta ka ny amin'ny ankapobeny dia ay dia saika adiniko ty fa tsy haiko ny tsy kopakoanao kopakopa-tanana ianareo eo ny any boribory-tany fadimy fa ianareo any la France any izy indrindra fa any amin'le tanàna atao hoe Puy-en-Velay angambana tsy haiko izay fomba fanorazana na en-Velay mialatsina na en-Velay raha teny gasy angambany fa ao mihitsy misy namanao mazoto ary mafana fo mihitsy département asa 43 angambany izay de kopakopa-tanana
ho an'ny namana mpanaraka an'izao fandarana zao any a Fransa any sy ianareo rehetra any amin'ny département maro any a Fransa any dia ny zavatra ho resahako an'io a dia mahakasika indrindrandrindra ny resaka hoe sécurité ny investissement ny resaka fisina instabilité fiscale izay apetraka ohatran'ny taony nina apetraka eto nefa tsy tsapan'le fitondram-panjakana ny voka-dratsiny tsy tsapany mihitsy ny voka-dratsiny raha tokony any amin'ny resaka incitation le motif atao hoe le antony hoe famporisihana aminay incitation fiscale no atao hiatsona an'ireo mpampiasa vola hitondra ny reny vola ireo mpitondra ny reny vola ho ampiasaina dia ny fanohitra amin'izay ny zava-misy eto ny resaka kely alohan'ny idirako amin'izay nga namana faniry dia tsy hainy tsy handray satria araka ny teny namana faniry teo dia vao tsy ela zany no nahatsiaro tsy nankalaza akory nahatsiaro ny zava-nisy tamin'ireny 7 reny fanomanana sy fiomanana tamin'ny fanonganam-panjakana dia reny hoe tondrana olona niakadapa nanany dapa tanany natao hoe faritra mena izay hatramin'izao tsika miteny zao moa dia zahany reto mpitondro reto ahodikodina izay anton'izay hoe namono olona ony ny fitondrana ravalomanana tamin'izany fotoana nitifitra vahoaka nandatsaka rahany samy malagasy dia raha malala ary arahany rehetra mahita sy manaiky amin'izao tsika miteny zao fa niakadapa nentina ny vonoiny ireo malagasy ireo najabaka ireo vahoaka ireo satria hoe ho ametraka ny prime ministre dia nampalahelo fa petraka ny fanontaniana ao anatin'izay ry mpiaino ajaina hoe nitondra inona ary ho an'ny tsirairay ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo ho an'ny mpanaradian' zao fitondrany zao ho anareo olona tsy sanatry mandatsa izay niaraka tamin'ireo mpitarika ny lazaina fa tolona atao anaty farankososina ny fananian-dapa fianian-dapa natao tamin'ireny 7 febroary reny dia nitondra inona le izy amin'izao fotoana zao aiza ho aiza ny farim-piainanareo tsirairay avy indrindra ianareo na mety resaka curiosité na resaka mba tsy nisy natao na resaka tena faharesen-dahatra mety niakaranareo teny tamin'izany fotoana aiza ho aiza ny fiainanareo amin'izao fotoana zao inona ny niova tamin'ny fiainanareo ny atsara ve zany fiainanareo izany farany hita aloha zava-misy tia mitotongana ny fiaina malagasy iray manontolo ny 7 isanjato mahery ny fomba tsy ilazana hoe ny 5 na ny 7 isanjatony fiainany vahoaka malagasy sanatry mivava ve toraraka tany fotsiny zany raha latsaka teny zany zay natao fitaovana satria hita fa natao fitaovana le vahoaka angalana fahefana amin'ny tsy ara-dalàna amin'ny tsy ara-drariny amin'ny kery dia zay le izy raraka tany natao fitaovana ho araky miteniko nisy fikambanana hoe AVC fikambanany reo le victime tamin'izany fotoana zany to tsy de reretsony ianareo fa nainareo ataony zara roa satria niditra ny resaka politika zarazarian'ny olona tamin'ny politika ka zay no tsy aro tena nakalazaka dia mampaherina izany na tsy zany ny politika tsy tokony atao resaka hoe ampiady namana faniry ny satria tsika manko miresaka kely am'le le tsiaro an'le tantara le 26 janvier sy le resaka 7 février dia mahatsiaro mihitsy ny tantara eto io député fetra zany lay tamin'ny andro ny napoina zany tamin'ny andro ny le napoiny mena satria tamin'izay dia misy le hoe 12 mahafaty tamin'ny andre napoiny merina dia zany 12 zany anisany be da be ao anatin'izany ny zavatra nataony zao fitondram-panjakana zao zany dia mba ho tany say kely le izy satria tamin'izany manko namoaka didy andre napoiny merina zany dia io 12 lo zay misy le izy 12 mahafaty io no napetrany zany satria ozy izy ny fanjakana dia masina dia dikan'izay tsy azo atao tsinitsina zay endrim-panjakana zay dia zao le eloka voalohany ao anatin'le 12 mahafaty ny mikiomy faharoa ny manangana mpanjaka hafa manonga mpanjakana io zany fahatelo ny mananika rova manany dapy io manany dapy io zonrozy io mananika rova fahatelo ny manera vady non faefatra ny manera vadin'andrina anatin'le 12 daholo reo mahafaty tamin'ny andro nandrina-polomelona fahadimy ny mangaron-dapa
anatin'izany mangarindapa de mangalatra fanaka sy entana ao an-dapa de samy mieritreritra dolo tsika nitranga 7 akoatrany hoe mananika rova de mangaron-dapa fadimy iny de ny fahenina ny omana tongozo izy mionkona zany hoe manodikodina etra asinandrina aba fity tsy mahetra isam-pangady a volam-panjakana vodena tam'izany zay zany dikan'izay hoe ny homana tongoa mionkona zany fa fito a ny manao tenin'ny mpanjaka tsy ho masina zany hoe manovakabary mandiso afatra mitondra teny tsy nampitondraina aminao a lay hoe hoy ny mpanjaka tam'izany fotoanandro zany fa valo a ny mamoky hankany amin'ny tsy mety sy anaratsy ny tany sy ny fanjakana tena diabolisation mihitsy natao tamin'ny fanjakana tam'izany 7 zany dinina lizy de mampiadiny vahoaka sy nampiadiny vahoaka tam'izany mamelitsao mamita bahoaka mamita kandrina mamprisik'olona isotro toka sy fokarongony mivarotra tsokosoko mivarotra halatra mivaromaizina tena ny fahasivy ny azo tambombola ampikarena ka ny mety atakalo ny ka ny tsy mety atakalo mety tsolotro io zany risoriso mitsara miangatra mivarotr'olona sy mifananana am'tena zany vavolombeny mandanga manendrikendrik'olona manao tondromolotra fahafolo ny manao ody mahery sy ny mamosavy fa 1 ny mamon'olona ary ny 12 mangalatra reo zany le eloka 12 mahafaty tamin'ny andro n'Andriamamponomena de rehefa mijery antontsika mikome manangana mpanjaka hafa le mianga avy eo ambojatovy le olona de nanao autoproclamation tetsy izy hoe de ho raisiko ny fitantanana n'le teteza mito de nentin'ny nidina teny Analakely a le vahoaka de eo koa le mananika rova sy le mangaron-dapa tika tena mazava misy député fetra hoe efa voatsinjony nampona sy ny fandresena tsy hoe namaky amin'ny betiny mitatatra ihany nampona fa efa nametsaka balizy hoe ohatran'izao natao hoe fanjakana de oko zay le mamoky lainga amin'ny vahoaka manelitsao diabolisation zany natao tamin'izany fotoanandrany momba ny président Marc Ravalomanana sy ny fitatana de io izy fantany député fetra amin'izay no miveriny hoe de nitondra inona ho an'ny firenena le zavatra mitranga fa inona nataon'le olona tamin'ny 26 janvier ndao tsika ho any anosy daholo de rehefa tonga tao anosy meko tsodranonareo andefa aleo aody meo tsodrano koa andeha meo tsodrano tompona andraikitra fa tsy te ho tompona andraikitra zany fantany zany a de le 7 février ndray no meko anao Andriamatoa prime ministre fa en commune toeriny io esanareo fa izy tsy niakatra en vertu de quoi zay fa izy tsy niakatra fa le olona ny nakariny teny asainy mangaron-dapa asainy mananika arova asainy mikomy de reny zavatra ka io verina am'resaky rena teo Blaise Compaoré raha tamin'ny 87 tsy navela marina sy hipotra fa ty moa de hiara antsika am'jereto ny zava-misy député fetra marina mihitsy zany 100 ary miaiky mihitsy amin'ny fikarohana sy ny fahalalana hoentiny namana faniry zay fampizarany amintsika makasika am'izay le inona 12 moa eloka 12 mahafaty tamin'ny andro n'Andriamamponomena zany hoe raha raisina am'izao fotoana zao atao ty amin'ny taonjato faraky amby 20 zany hoe eloka 12 zay efa napetraka hoe iarovana ny fahefana fa tam'izany mbola tsy nisy ny resaka hoe mbola tsy nyresaka demokrasia am'tandrefa nisika tam'izany mbola fa tsady mahiratra namana faniry a no mikaroka ary mipetrapetraka mihitsy zany fikarohana ataonary ry akasitrahana mihitsy izy a de raina manokana fa tsoraka zany ihany koa araky ny teny teo ny Andriamamponomerina araky ny teniny dia anjarantsika tsirairay no mieritreritra manao ny fampitahana mampilahatra an'izany hoe inona no eloka zay itovizan'izay a tamin'ny nataon'ny mpitondra ankehitriny zay tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 7 tsy valapatra amin'ny androndrana valina manko iny zany a somary navaozina de namboarina indray le lalana 5 le code de 305 article iny de efa misy efa tafiditra tao tsy azotsika ho ditsitsy zany a satria rehefa tena hoe manangana fanjakana zany raha aman-dreny zany de tsy ohatran'izao io nge le teny député Rastany rehefa ratsotro zany ianao de manaonao foana de io le zavatra satria nanao foana ny tonga teo an'le fitondrana de zay tokoa le izy hiditra am'le resaka toe-karena be tsika am'ty am'izay député fetra satria tena lina ny olona am'izao fotoana zao satria tena indrindrandrindra mpampiasa vola zany tena sahirana ny ampiasa vola eto Madagasikara zay tokoa resaka toe-karena ve resaka fampiasam-bola resaka insécurité an'le reny vola na le capitaux lay tsy fanany tsy fisin'le toky ho an'ireo manam-bola anaty ampiasa vola hoe
tena azo antoka ve raha mampiasa vola ao Madagasikara ao ny orinasako na ny tenako de tsy horobain'ireo ndraiky io ve tsy hanany-dapa ao ve ireo tsy hanao inona moa le fiteny le mangaron-dapa moa no mangaron-dapa le teny namana fanira ary tena izay ny zava-misy aty amin'ny raiky amby roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo isika tao anjato fa raiky amby roapolo moa zany ny tiako tenenina dia manamafy an'izay teny namana faniry zay ka hiditra amin'izay indrindra isika hoe inona ary ny zava-misy amin'izao fotoan'izao aiza ho aiza ny toekarentsika izay mampametra-panontaniana mihitsy ny aminy hoe lay resaka toekarena ve resaka ekônomia samihafa ve le ianarana ny tena tsy manam-pahaizana tsy hoe expert amina resaka hoe fitantanana raram-panjakana akory na resaka fitantanana na resaka hoe toekarena amin'ny ankapobeny fa notion kely no ananana toka hoe notion kely de mba hitondrana fanehoan-kevitra eto ary ametrahana fanontaniana natsika vahoaka malagasy sy tsika vahoaka mpanaraka izao fandaharan'izao fa ny zava-misy ane de mitohy amin'izay teny namana faniry zay hoe fandrobana neny misy eto aloha hoe asa fandrobana amin'ny lafiny rehetra ataony any amin'ny tompona ndraikitra any ambonina ny fitondrana fohy be midina mandalo makaty amin'ny CTD na ny aty anivon'ny commune zany io dia manao zay daniny kibo mpitantana mitovy feo mitovy fomba fijery amin'ny fitondrana fohy be ny mpitantana aty anivon'ny commune raha tsy resaka afa-tsy ny commune urbaine Tananarivo izay miarady IRK IRD mitovy loko amin'ny loko volomboasary mitondra ny firenena am'izao fotoan'izao dia mandeha ny tsy fanajana lalàna nyresahany zany nandeha ary nanaovan'ny mpanohitra avy aty amin'ny RMD sy ny tiako Madagasikara ary ny solombavam-bahoaka atao hoe fitakina izay le hoe fanajana ny lalam-panorenana izay fa sanatria toy ny inona ny filazana azy didiny be sandry tena izay mihitsy fa tsy hoe sanatria toy ny asan-jola no ataony ny tompo fahefana manao zay tiany atao dia ny ao anaty lalam-panorenana nefa mazava tsara mihitsy ny voalazany hoe ny fanjakana no miaro sy tokony hiaro izany reny vola sy ny tompom-bola zany na ny mpampiasa vola na avy eto atoerana izy na mpampiasa vola avy any velany zany dia toletera-tany ray nefa am'izao fotoan'izao nanaovana atsy-zay no robaina ny fananany ohatra anankiray kaiky satria somary taitra ny tena raha nandre araky ny teniko tamin'ireo fandarana tany aloha tany hoe ny tenany dia mpanolo-tsaina ny tanàna Tananarivo ary filohany vao mihera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola tao anivony zany filan-kevitry ny tanàna zany mahita tsara mihitsy zany fifanarahana ao natao hitantanana ny vaovao noho ny le atao hoe continuité de l'état sy ny continuité n'le fitohizany fitantanana ny raha-raha-mpanjakana fa tetikasa tamin'ny andron'ny PDS hoa izy io tamin'izany fotoana hoe ny asin'Andriamanjato dia noho izay fitohizany fitantanana raha-mpanjakana dia namoahany be ny tanàna Lalora Valomanana tamin'izany fotoana arrêté municipal ary nakatoaviny teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna ny anomezana ny parking fitantanana ny fiantsonana eto amin'ny tanàna Tananarivo natomboka tamin'ny teny voambony aloha izany fa mbola tsy naka ny sisiny reo fa teto amin'ny boribory-tany voalohany amin'ny ankapobeny ihany no nanaovana izany de nisy ny fifanarahana tiako atongavana mantsy dia any amin'ny resaka hoe sécurité ny reny volany asa indrindra ho an'ny malagasy fa tsy zay ny zava-misy satria ve andriamatobe ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy fa mpanantenanao tamin'ny fifidianana ny hoe esorina ny société Easy Park lay société zany mitatana ny nomeny ny commune urbaine tamin'izany fotoana hitatana zany mandritra ny 5 taona izay raha tsy diso ary rehefa voatsinjo tao anatiny ny hoe raha misy fanovana na vaty amin'ny andanina ny akilana na fanapaha-kevitra na fiova-kevitra ny amin'ny resaka hoe tokony hanapahana na natsarana ny fiara-miasa de efa voatsinjo anatin'izany ny hoe karazana fanonerana firisan-jato raha ohatra ka zao taona ihany no niodina dia karazana hoe inona re zany hoe dédommagement ve sa inona tsy zay anefa ny zava-misy fa satria ny gotabay sy ny mpiaradia amin'ny andriamatobe ny tanàna reo le niarana nampandany azy hoe enao nge nampanantena andriamatobe ny tanàna na Tananarivo fa
horavahanao i zavatra io inona ny nataon'Andriamatobe ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy niketrika indray ary raha tena izy mbola nisy an'leloka 20 nyresahany namana fanizy teo de izao ny nataony nanangana société anonyme nanangana société ry zareo zay misoratra ao amin'ny centre fiscal ny premier arrondissement tamin'ny taona lasa voatsangana iny dia nanaovana bodongerina norobaina nendahana nanaovana didiny besandry ilay société efa nifanaraka sy nanao convention nanao fifanarahana tamin'ny tanàna na Tananarivo zay nitariany be ny tanàna Laura Valomanana mialy anareo fa tsy nifoana anaraka le fampanantenany fa tsy fantatra hoe iza no manana ny petrabola mipetraka ao mbola ho avy ny fotoana fantaratsika an'izay hoe iza daholo manana ny petrabola miasa ao anatin'izany SMGD na hoe société municipale de gestion digitale zany hoe tsy nifoana le izy fa nalainy ray ara lasa mpampiasa vola ao anatiny ny ekipany sur amin'izany zavatra lazaina zany izay fa ho hitatsika ny anaran'izany olona zany rehefa orindrinao fa mbola ato anatin'ny atao hoe tany tsy tandalanitsika de mbola konokononareo afepenao fa tsisy marina ho afeninareo mandrakizay eto tsy hipotra eto tsy hivoaka de izao no nataony natao tery vaimanta lay orinasa efa nanao fanarahana zay efa nisy voatsinjo araky ny tengy teo any amin'ny andininy any anatiny any 20 taona ny fanarahana fa raha sanatry misy manapaka mialohan'izay de retoreto avy no fanonerana tokony ataony na ny commune na ny andaniny na ny akilany na le orinasa tsy vitan'izay ihany satria matoa miteny an'izao dia nivoaka tamin'ny gazety anankiroa nivakiko io maraina io gazay no nataitrana tonga an'le izy na tsy niomana iresaka an'izay de hoe anova ny fitantanana ny parking ao ny commune nomena o ny sampandraraha anankiray eo amin'ny commune ny fitantanana amin'ny parking lainga izany lainga tsy sampandraraha amin'ny commune fa société izay anareo vitsivitsy maromaro no manana ny petrabola miasa ao ary zao no tena loza tery vaimanta fandrobana n'lay orinasa zay efa nanao fifanarahana tamin'ny fitondrana teo aloha zay zany le mbola endrika ilay ataoko hoe insécurité an'ilay fampiasam-bola sy ny reny vola malagasy io victime io mbola tsy vahiny fa mbola misy ny vahiny ho avy am'izay rehefa avy eo mbola ho avy am'izay rehefa avy eo fa tena hoe nompotehana le orinasa nalaina ny bataina de anay ty zao anay fahefana anay fitondrana mialy ianao de mikisaka fa izao ny orinasa ny trano ny mpiasa ny fitaovana ny ketrika nampiasaina rehetrarehetra nandritry ny taona maro nametrahana amin'ny toerany za orinasa any hitatana ny toeram-piatsoana eto Antananarivo dia tonga de raisinay amin'ny ambongadiny ary mbola ao amin'le trano bâtiment iasanao ihany sy an'le société efa mifanaraka tamin'ny mpitantana teo alohan'ny commune no mbola miasa reo olona reo tsy nasinisira zany ny fotoana lany ny fampiofananao araky ny resaka teo ny fitaovana zay mitetina amina amapolipolo ny lavitry ariary fa tonga de hoe anay ny fahefana zay aiza le insécurité an'le fampiasam-bola satria anay ny fahefana aiza ny fitsarana am'izany zavatra misy zany aiza mpitondra fanjakana aiza ny ministère ny pia ny collectivité territoriale décentralisée miany commune zany ny zava-misy eto amin'ity fireneny ity am'izao tsika miteny zao dia san'le commune no miteny hoe andamina ny resaka parking fa tsy mananana tsony isika san'le commune no miteny hoe sampandraraha ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo nefa société apidy-bola ho an'izy mianakavy tsy misy idirany io fa de hoe arotsaka ty asa ny apahany nisy fanarahana moa tao hoe resaka royalty izy io tamin'izany fotoana hoe arotsaka ny vola maty ny vola maty io fa tsy mbola tombony tamin'izany fotoana hoe 20% ny vola maty no arotsaka ho anjaran'ny commune atao efa mba nety any zany na nisy tokony natsaraina raha tamin'izany fotoana fa ny am'ty le fitaka tsy nampiasa taona ariary reo olona rehetrarehetra eo tsy nampiasa taona tsy niketrika 2 minitra fa araky ny teniko hoe robaina ny bataina amin'ny ambongadiny le orinasan'olona malagasy io ka dia ho hitatsika eo ny toy an'ray fa tsy tanteraka le razaina fa hoe parking misy rihana nampanantena iny io be ny tanàna io lazaina fanambara fa nifidin'ny maro an'izy io zay tsy nonay aloha fa de tsy maninona fa manaiky zay satria fa namoaka ny tribonaly manaiky izay fa tsy azo ekena kosa
ray ao anatin'ny maro zany resako satria eto amin'ity reny vohatra Madagasikara teny misy an'izay teny manaraka indray dia araka ny teniko hoe tokony hiaro ny fanjakana miaro an'izay reny vola sy ny fampiasam-bola fa ny fanohatra amin'izay ny zava-misy izy indray ny mandroba natrany amin'ny fitondrana fohy be io hatratia midina ty amin'ny commune ny tsy kombakomba efa tsy resahana itsony ka rariny loatra tsy hoe rariny fa lojika raha toka namoaka indray ny banky iraisam-pirenena aizany misy atsika voandro vitsitsy farany ty atsika nisy ray tany aorianatsika nefa de sandreo mialatsiny solom-bavambahoaka piso lelaka fomba ny fitondrana ny milaza hoe satria le covid le valanaretina na tsy nahatateraka n'lay velirano satria le rivodoza voanitranga voandro vitsivitsy no tsy nahatateraka n'lay velirano miditra tadidiro vahoaka mpiaino mpanaraka ny fandarana fa voandro vitsy any eny nandalovan'izany cyclone zany ary nisy cyclone foana nandritry ny fitondrany zay mpitondra rehetra ny fandimy teto tata anatin'ny enimpolo taona fa tsy nisy mbola ny teny raha solom-bavambahoaka na mpanaradiana fitondrana na izay zany laza hoe manilika andraikitra any amin'Andriamanitra any amin'ny cyclone any amin'ny valanaretina nefa inona moa ty tsy nampanantenaina teto ry vahoaka malagasy zany anankiray de hiditra asa misy zavatra ve tiany namana famiry ay dia zay reny tena kempotehana zany reny volan'olona gasy io io commune iny tompon'andraikitra io be ny tanàna iny tompon'andraikitra miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy tadidio fa ho adininy ianareo sao de mieritreritra hialamaina eo ho adininy ianareo fa ny sasaran'olona eo orinasa ny sasaran'olona eo ketrika io ny mety nindramany vola tany amin'ny banky io misy olona manana tombotsoa mpiasa maro mamelona fianakaviana maro fa tonga avany ianareo miaraka am'lazaina fa sandry be ianareo sy ny fahefanareo de sahanareo manao lohamboto mandroba fananan'olona toy izao afeninao ambadika le hoe ianareo ny mpitatana ny anina dia ny tanàna satria nareo ny hoe soadi zany hoe voafidim-bahoaka azafady ny farafaha-kely ny nampanantenanareo raha tsisy tateraka reo korotana ny misy ato amin'ity tanàna natananarivo ity dia iny ko anankiray ao anatin'izany ihany ko le mbola fikorotanana ihany resaka instabilité resaka insécurité mbola tsy resaka instabilité fiscale fa ho avy any am'izay rehefa avy eo fa fikorotanana ateraky ny tsy faiza mitantana zay mampametra-panontaniana mihitsy hoe fianarana taiza loatra reny ny anaranareo toe-karena manahoana loatra ny anaranareo kolotsaina na inona na culture na inona le culture n'le médiocrité le miiba no hita eto amin'ity fireneny ty am'izao fotoan'izao ary nanomboka teo ianao andre matofilo tamy teteza mita eo ianao lazaina nambara fa hoe voafidim-bahoaka de mbola le miiba ihany ny manaraka anao ka zay mampametra-panontany hoe le kolotsaina n'le miiba mihitsy ve ny tiany reto olona reto apetraka eto zay le teny hoe alay-panahy mihitsy ny teny hiteny an'izany tsy misy zavatra miabo eto na toe-tsaina na toe-karena na ny fiariana ninina mihitsy eto de miiba ny lamody hatramin'ny tondrana andre matoandro rajoelina dia ny zava-doza satria tsy misy dika antsony zany le zavatra ny anaranao nren'le hoe ny anarana lalàna anaovana fifanarahana tsy misy dika nitsony ny resaka hoe fa ny fianarana taotranona ny teknika akabe satria zao ny tenylle mampome mihitsy lay tompon'andraikitra iny moa zany efa voateniko foana iny lera namana anankiray iny zao moa izy zany lasa sekretera mpanjakana miadidiny tanàna vaovao betsaka ozy izy ary tena ny akamaroany ny fotodrafitrasa sady miala-pa io no miteniteny foana fotodrafitrasa manara-penitra potiky ny rivodoza mifanohatra ny zavatra teneny zany satria raha nanara-penitra n'lay fotodrafitrasa najoro tsy ho tokony ho potiky ny rivodoza izany zay aloha amin'ny lafin'ny resaka hoe ny mpahay tao-trano moa mahay an'izay fa zay le redirediny retolo reto le hoe miaro be fatany fa isorana ary reto de anipy voninkazo mihitsy raha rotanay solomba-fambahoaka honorable Brunel voafidy tao ikongo nanana fahasahiana laza makasika naneo hevitra kasika ny teleferika ny mahatsy lahara-pahamehana an'izany nanaraka ny teniny ny avy aty amin'ny fanoherana le izy tsy resaka hoe nanaraka ny hevitray tsy izay mihitsy fa le lahara-pahamehana sy le mahasony vahoaka ny tena resantsika eto ary toy izany ko ny tenyre sénateur amin'ny raha la frantsay anankiroa le hoe tsy lahara-pahamehana zany tena mitoraka voninkazo zay hoe nihiratra ny mason'ny
ary efa nitenena manafaniry zay hoe mbola premier tour de vite io aromena mandat misy anankiroa misy mianada zay nely ty nefa de hoe mazava hoe tsy izy io hoe tsy mety io maninona re 152 millions d'euros io raha tsinjaraina mahazo 1 million d'euros mahery reo le district 7 eto zavatsara ngizy fa tsy hitany reko zay le fanontaniana mbola averiko le fanontaniana teo hoe toe-karena taiza loatra na toe-karena manao ahoana fianarana toe-karena na sy fitantanana taizany ny anaranareo zay ny tiana hoe ametrahana fanontaniana am'reto olona reto mihitsy ny eo am'le kolotsain'le mihiba dia ny zay le hoe fitsipika zany a tsy ho resahana ohatra fa ny kely indrindra hoe fitsipika ny procédure le botolo le hitsin-dalana satria zany fitsipika sy any zany efa nososenareo tanteraka zany procédure ny lalàna ary moa nosenareo zany resaka nisy ange teto raha ohatra ka nisy ny korotana zay novolenareo teto tam'ireny 7 reny taorinan'ireny ange nisy le atao hoe fifanarahany mapoto e nisy le fifanarahany Addis Abeba nisy le atao hoe chartan'ny transition de nisy le atao hoe inona moa fiteny azy teo feuille de route ny transition zany tam'ireny fotoana reny feuille de route de mbola nyresahana atao anatin'izany koa resaka hoe sécurité an'ny reny vola na ny sécurité an'ny vola miasa sy ny fampiasam-bola teto Madagasikara de nisy moa tao anatiny nisy particularité anankiray zay mahakasika manokana ny président Ravalomanana satria izy no filova fidy tam'ireny naonganareo de mbola mametra-panontaniana ihany koa am'le sénateur anankiray voafidy tamin'ny anaran'ny IRD ka io ane ka filova fidim-bahoaka e tokony ho ajainareo ane io e filina ny nataonareo tamin'ny 7 sy 4 arivo fa ko angatsy voafidim-bahoaka président Ravalomanana tamin'ny 7 sy 4 arivo tena mahagaga mihitsy reto olona reto zay kolotaiza reotra reny ny anaranareo reto e toe-karena inona ny anaranareo reto fa lalam-pomba taizany ny anaranareo reto fa dia lainga ny zavatra misy le oabolana malagasy fa avadiko izy alefako makany am'reto olona reto hoe raha ny fomba fiteny malagasy namana faniry sy mpiainy de hoe ny vavolombely ny asa ny bainga fa ny ndreto ny lainga hatrany ny tena fanaovana tsinitsinina n'le lasa mbola voatsela akory izay de rehefa ny anareo no mipetraka eo avy nanonga-panjakana de lazaina fa voafidim-bahoaka ange olo nefa ny zavatra ange tsy misy mandeha am'zay loniny ange le firenena fa tena efa farany dia zay moa le araky ny tegna to iverena kely hoe nisy particularité tao anatin'zay le hoe fifanarahana tam'ireny teteza mita ireny satria ny siblena manokana ange Flora Valomanana de miverina amin'ny teny namana fa hoe 26 janvier no robaina ny siblena no kendrena manokana ny Flora Valomanana hoe rehefa ity ny potehana dia vitany am'ireo tsy zay nefa ny zava-misy mbola mijoro rabaina ianao Flora Valomanana io anao mbola mijoro ary mijoro anao hoe fantatray mihitsy fa raha ny zavatra efa eo ampelantananao tsy misy antony tokony hoe anaovanao politika fa ny antony de satria de anampy ny vahoaka malagasy ianao zay ny tsy zakan'ireo olona reo fa neny reto afo reto ny androba ny ananana arena zay tsy sasarana tsy te hisasatra ireo olon'ireo zay ny zavatra misy tsy te hisasatra ireo fa dia mandroba ny arem-pirenena dia manangona de maka ny arem-pirenena mbola tafiditra ihany tao anatin'le eloko 12 nyteneny namana fa mbola ho averina aminareo reny marina tsy fampanjatra de natao daholo niakatra rovana nanikarova de mangaron-dapa de nangalatra de ty ndray zao le hoe le fahelina le nitenena hoe homanatongo mionkona inona le izy de hoe manodikodina etra de mihinana ny volam-panjakana de manodikodina volam-panjakana ohatra zay mihitsy ange le situation hitatsika reo izy menakavy misy problème reo isanjato mihitsy namana faniry de zay le izy de toiza koa ny faneoko famakafakako ny aeto hoe le fomba maninona raha tsy tonga maninona ny tsy tonga raha mpampiasa vola anankiroa ihany ny mpampiasa vola tonga teto ary ny teny koa ny tao anivon'ny GEFP zay nitaraina mafy noho izay resaka instabilité fiscale sy le otra le tsafakaba reo le ny GEFP moa de ny vondriny ny orinasa afakaba sy ny partenaire na le mpiara-miombonantoka aminy dia tsy nitsahatra ny teny ny vondry ny mpandrara tao amin'ny GEM fifimpamaty dia mitaraina manao antso manao hoe orim-potondra fanjakana tena efa kendainareo amin'ny alalan'ity hetrity mihitsy ange zay am'ty alalan'ny resaka fanamarina ketra na contrôle fiscal ny resaka redressement fiscal dia ny mpampiasa vola efa tsy tonga namana faniry sirpiaino ny eto atoerana mbola kendaina satria mila vola le fanjakana mila vola ry zalahy
de miantony mody resahana mantsy a mody lazaina fa hoe ilaina amenona ny kitapom-bola mpanjakana fa ny tena izy eo ambadika misy texte ao ho avy am'izay a amin'ny resaka instabilité fiscale tsy etsafina tanteraka ho a le orinasa ary misy varavarana misokatra ao zay nisokafany reo tao anatin'ny atramin'ny tondrana Andriamatoandro Rajoelina ny lanin'ireo maronisy reo député tsy maninona lazay fa manana andraikitra ao anatiny ve zay fa zay tsy nifidy an'izay misy antony zay matoa tsy nifidin'ireny LFR 2019 tamin'ny fotoana natongavana Andriamatoandro Rajoelina nandrapa tonga ny LFI 2022 satria nandany an'izay nisy resaka zay hoe nanangana commission iady fraude fiscale ny ralahy zany e ralahy mazana ralahy mpitondra de izao ny tena grave eo anatiny io commission natsangana io a dia ny tale général ny etrana ny DGI ny tena tonga de tompo ny andraikitra sy tompo mifanapaha-kevitra rehetra ny amin'ny hoe rehefa natao mifikaroana dia constatena fa nanao fraude fiscale ianao a dia sur PV fotsiny a no ametrahana an'izay raha toka tany amin'ny 90 taona lasa tsy mbola nisy nanao tantanatin'ny 90 taona zany zavatra any hoe novana ny texte fa recherche constatation de fraude fotsiny le izy dia sy paty sur PV zany hoe varavarana sokafana izy mianakavy a iny afahana mifampiraraha am'le tompona andraikitra na le responsable na le commission io zavatra io dikan'izany a varavarana danadana mihitsy a ho an'ny kolikoly napetraka le izy misy fourchette hoe 5 millions d'ariary ka hatramin'ny 50 millions d'ariary no mety karazana sazy alohan'ny mpanao fraude zay infraction moa zany reny misy infraction pécuniaire aveo misy délit eo misy teny maro be fa teknika be fa tsy hiditra am'izay sika de eo indrindra ny tena olana mamaika andry zalahy de lasa toyny hoe ho légalisena ho institutionnalisena ilay a fraude ilay kolokolo mantsy ny tiako tenenina fa mody sarotsaromana amin'ity karazana teny raha misy recherche zany eo a raha mitombona ny zavatra nosoratana tamina fotoana anankiray de tokony sy nazavatsara io amina fotoana ray tokony aharitra 2-10 taona izany hoe texte izany fa tsy ho vaovana isak'izay matsiaro de anaovana hitsin-dalana foana satria inona no antony tena tonga dia nikajikajy tsy ny hoe ampitombo ny vola ao anaty kitapom-bola mpanjakana fa hoe ohatrinona ny hiditra ty aposiko ohatrinona ny vola am'sakosy ho ateriny reto oloreto ohatrinona ny vola miboritra ho ateriny reto oloreto de io vokatra iarahan'ny malagasy rehetra miaina ny fahasairana am'izao fotoana zao satria sahirana ny zava-misy ange sahirana re fanjakany tsy ampy ny vola am-pelantanana fa mbola efa tsy ampy ny vola am-pelantanana mbola fampanantenana ihany ny atao jirama hoe ahoana moa ny atonga mpampiasa volety na manafaniry sy-piaino ny rano efa tsy resahana itsony ny fahatapahany sy ny lotony ny tsy fahatomombana ny famatsin-drano torak' zany ihany ko ny resaka herinaratra izay mbola noho ireo no mahatonga ny fahatapahany io tsy nisy fijerena lavidavitra mihitsy ny akoatra zay tsy atsafina hatramitsokan-damosiny mihitsy ny orinasa azagaga raha ohatra ka tsisy tongety le mpampiasa vola araky ny teniko teo hoe noho izay antony rehetra zay hoe akoatry ny teknisianina sy ny tsy teknisianina mise teknisianina noho ny teknisianina dia ny vadiny sasany ohatra reny raharaha ao am'dary eny no maneho hevitra sy avava any amin'ny tambazotra sy any amin'ny rehetrarehetra sosialy any mijabaka amin'ny zavatra tsy tokony idirany manao tsipolitra misy zay fomba fiteny avy any ny faritra tsany ohatra ny tsipolitra any anala tay mialatsiny fa zay misy le mandraitsiraisina ohatra ny tsipolitra moa fiteny ety andreny vohatra reny olona karazany toy ireny efa manao sinemasy manao skandale eto amin'ny firenena nefa mbola eo amin'ny toerany daholo ihany tsy misy voaenjika tsy misy tenina hoe aiza le fitsarana aiza le fisaraha-pahefanany ndradradradrainy ny avy aty amin'ny fanoherana ny RMD mihina nytiako Madagasikara na ny solom-bavambaoka hoe ianareo mpanatanteraka no mibaiko ny rafi-pitsarana ny fahefanam-pitsara ianareo mpanatanteraka no mibaiko no androm-panjakana mpanao lalàna manao zay dany ny kibonareo ianareo mandra-paroviana no ataonareo an'izao le vaoaka malagasy sy le firenena mandra-paroviana no nitsakitsaka nyity lalàna na ny zavatra faran'izay kely indrindra any amin'ny fitsipika sy ny procédure na ny lalàna tsotra na ny lalam-panorena ny ianareo fa efa izao ny vokany efa izao ataonareo izao ny vokany de atsaharo rehetra solom-bavambahoaka namana raisiko namana any satria samy solom-bavambahoaka le mbola fitenenana hoe ho tratran'Andriamatofo loha ary ho tanterany ireo velirano zay nataony
tsy misy ho tanterany zany intsony reo hoe ninninona ho ataonareo eo tsy misy ho tanterany intsony reo fa nively rano anga anabotsonana amin'ny postinareo sy ny comptenareo any amin'ny banky sy mifanananareo izay de ho tratranareo tokoa zay de isy a fitombony ny arikarenareo mianakavy a de hiakatra mihitsy tena ho 4 chiffre na mihoatra ara fa le firenena malagasy tena efa ho rendrika araky ny teniko hoe napetraka reo teto tany amin'ny voaloha fanontaniana napetraka fa tena fa resy lahatra izay miteny zao am'izao fotoana zao manao hoe napetraka reo mihitsy le kolotsaina n'le mihiba de tanteraka reo zany ao anatin' zany ny lainga ao anatin' zany ny fandrendrehana saim-bahoaka ao anatin' zany ny fanaovana tantely hafa-drakotra ny arem-pirenena na lefa le PEM zay tsy hita zay fandehany atsona ho ny mpamatsy vola efa vonona ho ny mpiara-miombonatoka ny code minier sy ny code pétrolière hatramin'izao tsy hita zay fipetra zay fandehany de rehefa tsy ao ireny isan'ny mpamatsy vola ho avy eto aminao satria ireny le teny ilana le fampiasam-bola ny avy any ivelany inge tsy vitanao otrandrahana amin'ny angady na amin'ny lapelina fa mila mpampiasa vola avy any ivelany nefa tadidio tsara fa mila antoky ireo mpampiasa vola avy any ivelany voarony le atao hoe accord na traité internationaux reo izy koa tsy adala tsy anipy voleny amin'ny varavarakely ka vatany ray no ataonareo ka ny eto toerana reny ny anaovanareo robainareo mifananan'le orinasa aodikodinareo lalalàna de hoy varavarana misokatra ho andry zany kolokolo zany le zavatra ataonareo de pitehanareo satria filohan'ny mpanohatra andriamatora valimanana akatonareo ny orinasany raha eo anatin'ny maro de mbola mandainga ihany ianao andriamato DGI lazainao fa orinasa 220 no niarany fanakatona mba avoay aminay eo ny anaran'zany secret zany secret amin'ny ahoana tsairanga fahanana varotana sakabe loto izao foana le vahoaka malagasy solotena ny vahoaka izay miteny eto izay no mitondra sy mamoaka ny zavatra tsy mety mba hanovanareo le tira irectifienareo ny tira hanovanareo ny lalana ny safidy sy ny hoe ahitanareo ny tena lara-pahamena sy ny hoe mangarahara amin'ny fitantanana an'izany raha tena hoe manam-pahefana tompona ndraikitra marina ianareo fa le tsy fahamarinana manjaka eto amin'ity fireneny tya na niezaka ary ireo mpitondra ny fandimby teto iady am'izany kolokolo zany indrindry président Ravalomanana nametraka n'ireny rafitra hoe Bianco ny Pax sy ny rehetrarehetra reny fizao vao mainka avo firy eny izany kolikoly ary ny tena zava-doza araky ny teniko ty mafisiko ty tena omenareo sehatra mihitsy ny kolikoly am'izany le hoe fananganana niny tamin'ny asa 724 le hoe commission na fraude fiscale de amin'ny appréciation anareo fotsiny sy le membre n'le commission itenenareo hoe 25 zany na 30 millions d'ariary no alohanao na tifirina ry ambony ary am'izay misokatra zany le fifanarana hoe mba mboary kely ranga mba ataovy an'izao hoe zay ny mahamay anareo ninninona ho lazainareo zay ny mahamay anareo nanangananareo commission na fraude fiscale io zanynareo manaporofo ny mifanohatra am'izay raha ohatra ka tsy mariny zany teneninay zany dia rehefa nanovany io ianareo dia mbola tsy najainareo ndraiky ny texte mbola lalàna hoe ny DBM mane anisan'ny partie prenante ary tokony ny texte no milaza an'izay tokony consultena na tokony nanomeny heviny tao anatin'izany fa mametra-panty zay tena nandalo taminy tokoa ve zany fanangananareo an'izany commission zany na fraude fiscale zay loha tsy resy lahatra hoe nampandalovanareo tamin'ny DBM zany fanapahan-kevitra zany ka de nireny vola vahiny moa araky ny teniko tsy mahagaga na ny fampiasam-bola n'ireo mpanam-bola vahiny raha tsy tonga ty amintsika am'izao hita fotoana itenenan'izao de zay ny mahakasika n'iny fa de na ny malagasy madinika mpivaroboanjo na mivaritra voninkazo na mivaritra voatabia mety ho fanina ihany anatin'izany zavatra rehetra napetrakareo izany hoe mandoa ve zay zany sa tsy mandoa moa ohatrinona marina moa raha ohatra ka mandoa zany no tokony alohanay sy ny sisa satria tsy fantatra antso farmazana ato de manova zavatra foana isaky ny manova n'le lalàna araketra zay le hoe instabilité fiscale le efa mampiemotra n'ireo le mpampiasa vola de raha ohatra ireo ka efa eto any eto toerana am'izao fotoandrao fa novana le lalàna teo 10 taona le atao hoe avantage fiscaux na le exonération no mena azy tena emotra na ena ho 10 taona de misy ny 10 taona na emotra ho 3 taona de azagaga raha mety andeha ireo atsoatsy ho hitatsika eo moa
afaka enim-bolana afaka heri-taona hoe firy ny tonga hitondra ny ampiasany volana eto de firy koa no ny tsoka firy ny ala ny délocalisé na nandeha namindra izany orinasan'zany tany amina fireny akafa izay tsara ho fantatra am'izao fotoana zao fa araky ny teniny tao anivon'ny GEFP hoe ohatra ny Etiopia am'izao fotoana zao ohatra somary manan'olana fa ny Rwanda izay nasain'Andriamatoa filohan'zany Rwanda zany teto tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena taona vitsivitsy lasa zay de hoe io zany mba tiana atao modely fa tsy misy fampitana azo atao mihitsy e ny ray ary de ny ray ary ny ray ary de ny ray aty tsy misy e faiza manao tsy ao ny fahamarinana tsy ao ny fangararana tsy ao tsy hitako mihitsy zay ao nefa hoe faka ohatra ireny olo ireny fa mifanohatra amin'ny zava-misy a sy mifanohatra amin'ny atao hoe nampanatenaina tamin'ireny nambara fatolona ireny sy nambara talohan'ireny fifidianana tamin'ny 2024 ireny ny zavatra iainandra malagasy a am'izao fotoana zao a no ny satria kitikitiandry mazana foana io zavatra io kitikitiandry lalitsaina misy tsy hoe misy lalitra akory fa ry lalitsaina e lalina en profondeur lalàna momba ny zone France ka tsy mahagaga raha mitaraindreo hoe ireo ngeka asa manetsy neny no entin'ireo zone France amana lavitra isy ariary maromaro ane ny volam-pidirindreo amin'ny kitapom-bolam-panjakana e mamokatra ane ireo izay ne le mampandroso asa raha fantatreo de iverenako ndray le teniko te hoe toe-karena taiza re économie taizany ny anaranareo l'économie mihiba taizany ny anaranareo an'le izy mba valio hoe ka tsy azo ekena tsony a fa tena ampy mila misokatra mason'le malagasy satria fa kanota miandry tsika rehetra sy miandry ny firenena miandry ny rehetra io zavatra napetraka ireo olon'ireo tam'zany ke nisy an'ireo motiveny atsona leo le incitation fiscale atsona ny mpampiasa vola fa aiza matoa tsy misy de misy antony eo a fa tafa ohatra loatra le fanodikodinana an'izay le lalàna sy fampiasana ny texte ho an'ny tombontsoa manokan'lay mpitondra sy ny manodidina azy namana faniry a sy ka misy an'lay atao hoe pouvoir discrétionnaire an'le DGI grave ane zany zavatra any fa izy no izy ny DGI tsy ny ministra akory a fa ny DGI ihany tsy manambany akory fa toerana ambony zany mpiasa-panjakana ambony fa pouvoir discrétionnaire ny DGI ny manao an'izay mamaritra tsangany ty a ty lamandy a itindrao a zay zany rehefa tapidalaka le olona tsy maintsy mandoa ampitahorona ampiororona nefa le zava-misy am'izao fotoana zao efa tena midina ambany be le toe-karena midina ambany be ny fiariana ambany be ny fafahana manjifa efa tsisy mandeha am'zay fa mihiba araky ny teniko teo foana mihiba ny zavatra misy a eto amin'ny firenena de ny fanahina manaraka namana fiasa raha misy ao anatin'izay misy zavatra sao de tiany namana faniry hitondrana faneho-kevitra fa alohan'ny amaranako any zay makasika misy zavatra mifandraiky am'izay ihany resantsika makasika an'izay hoe antony a mampitotongana na ny toe-tsaina na ny toe-karena noho ny zavatra natao teto natomboka teto tamin'ny 2024 zay le hoe kolotsaina mihiba zay nentina Andriamatoa Rajoelina sy ny ekipany sy ny mpiaradi aminy ary ny fijabajabahany sasany zay miseho miheviteny ho teknisianina noho ny teknisianina dia mampalahelo fa zao ny zavatra etriainantsika ary anaovako antso amin'ny Bianco mba vakio le rédaction natondra lahy makasika ny fananganana ny commission na fraude fiscale io mba mitaky aminareo ny ao mipaky kotorak' zany hoe mba vakio raha mety aminareo rafitra miady amin'ny kolikoly a izany rédaction a nasoratra nataon'ny tao anivon'ny DGI ny tapahany a ka nasenany laniny ny maro anisa hoe ilainy zay ianareo amin'ny ACC-ko mitovy am'izay tsy mandray andraiky tsy ianareo efa hita miariary fa zavatra manokatra ny varavarana sy ianareo nge mipahy lalàna ianareo le nilaza nianatra ianareo le nilaza mananatra kefa amin'ny lalàna matona reo napetrandreo fa io koa mbola tsy ekena io fa mandra-pa aloha mandra-pa mba jerevy kely hoe vakio indray mandeha hoe le rédaction resahako teo mahakasika an'izay le hoe commissionna fraude fiscale izay de ho hitatsika hoe tena mifanaraka ny lalam-panorenana ve zany tena tsy varavarana misokatra ho an'ny fampitomboana sy fampiroboroboana ny kolikoly misy a eto amin'ny firenena zay ataon'ny
milaza fa manam-pahefana ve zany ary resaka etra ihany fa impolo koa no resahako ohatrany nandreny tenako hoe mbola le commune ndray verenako kely le commune teo satria tsy misy zatra mandeha am'izay loany eo araky ny teniko teo aiza rehefa mpandrotrona lazaina fa hoe ny fako mora totra ka mitanareo mitobeny de atero aty amiko ny isika de anangana parkina sy fiatsona ny fiara misy riana itsika anao an'risy anao anzatsy zare aiza monsieur le maire aiza sa ho ahidika any amin'ny valanaretina ndraiky io tonona ataony le solombavam-bahoaka izay miarobe fatany manao an'zao manao maso be tsy mahita ny zavatra hita fa tsy manjary misy firenena sy reo zavatra maro efa tsisy tanteraka teto tena nisy an'zany avo 2 eno manomboka amin'ny avo 10 eny ny fampisondrotana izany etratrano sy etratany zany teto amin'ny tanànan'Antananarivo zay natomboka teny boribory tany fahadimy nefa rano feore teto ohatra nato aloha ny fampiarana an'zany satria hita fa tsy ara-dalàna fa efa dinginy raha ambo daholo mihitsy na ny be ny tanàna na ny mpiara-miasa aminy hiditra am'izay ny vola hiditra amin'inona fa taiza mbola nisy fitombona teto ambonin'ny tany natato anatin'ny 90 taona fampiakarana na etra impoloko io na etra tany etratrano zany na etra amin'ny revenu na mivola miditra ho an'ny olona manao asa fandrararana ka mihoatra ny ataoko hoe 20 na 10 tsy nisy fa ity ndray mitoraka ity misy tonga hatramin'ny avo 10 eny ka hatramin'ny avo 2 eny zany hoe raha ohatra ka vetsikorobo 2 francs ny etranao aloha mba atao tena izy ary 7,000 na 45,000 francs ny etratrano na lohan'olona namana anankiray zay de tafakatra 6,500,000 ariary tsy haiko na firy eny zany zay hono ny aseny alohany FMG mantsy aso avy firy eny zany amina efa manjatonjatony 1,000 eny zany ka zay le hoe tsy faiza mitatana mila vola ianareo tsy le vahoaka na le orinasa no tsetsafinareo fa prisio aloha fampiasam-bola misy le fahalalana faran'izay kely sy fitsipika faran'izay kely tokony ho arahana tokony ho ajaina mandana miverina mianatra aloha mangalao any hevitr'ireo manam-pahaizana nisany ireo gouvernemanta ny fandimby sy fitondrana ny fandimby teto ireo hoe raha anovany lalàna toy izany dia naka ny hevitr'ireo mpamatsy vola ireo manam-pahaizana manokana na expert internationaux na avy amin'ny banque mondiale io na avy amin'ny FMI io na naka manam-pahaizana manokana tany amina firenena reo hoe mba afahana mampilahatra na maka manao alignement amina hoe pratika na fampiarana nety tany amina firenena mitovitovy ohatra mitovitovy amintsika ny mombamomba azy amin'ny akapobeny fa tsy nanao an'zany reo raha mifahalalana azy fa tonga de zay ny teneniko hoe itsin-dalana zay ny tompo amin'ny fahefana ovanay tia ovanay ry miteniteneny eo cybercriminalité miteniteneny eo brigade de recherche miteniteneny eo contrôle fiscal miteniteneny eo emoregy miteniteneny eo tany filaminana makanao any zay ny zava-misy zay ve le hoe misy demokrasia eto am'ty fireneny ity misy fahalalahana am'teny ve eto am'ty fireneny ity tsy misy zany fa saritsarina demokrasia andrebrebe na nre mpamatsy volany ivelany zay tsy tena mahita ny zava-misy eto nefa tady fa mahafantatra ihany reo olona reo mahafantatra reo matony raha nangataka fanampiana ny fitondrana malagasy iatrehana an'ireo le vona sy anampina ny rehetra bona maro taorina ny fandalovany reny rivodoza reny dia namaly anisany namaliny zany ny firenena Suisse fa izao matony olona asain'ny tatana sy tonga aty tatana ny vola tsy mahatoky anareo tsy mahatoky saka fa trondro ny loka mimi be ianareo piso be ianareo zany ve de tsy amenatra ary matory reo hoe pame rehetrarehetra ny amerikanina ny USAID manampy ny any atsimo any amin'ny resaka keresiny mahitany any na ireareanareo ara rehefa any atsimo any raha tsy nisy ny USAID tamin'ny alalan'ny amerikanina tokoa nge tany efa maty daholo ny olona rehetra tany raha nandeha araky ny teneninareo nge ny fampandrosoana teto amin'ity fireneny ity maninona no misy mpitsaomponenana tsy mitsahatra mihitsy mitombo isan'andro reo mpitsaomponenana miala avy any atsimo any nefa lazaina fa efa milamina any efa nanaovana fantsondrano any misy orinasa atsangana anao sakafo any misy an'tysyty zay tsy nataony rehetra tao anaty 90 taona ko maninona ny vo tamin'ity herinandro ity nisy mpitsaomponenana be deaibe indray niakatra avy any araky ny teniko teo hoe tamin'iny taona lasa iny misy namana miasa ao amin'ny ambasady amerikanina io miasa amin'ny USAID zay ny tany ozy izy
nitondra fanampiana misy antropoangeza be any nitondra fanampiana ny USAID any amin'ny tany lavitra andrina toerana tsy hitany zao fitondram-panjakana zao akory fa no ny hitany nitondra fanampiana ny tao anivon'ny masovo amerikanina fa sahandareo no nizara tony nataony tamin'ireny UNICEF hoe so bidon misy soratra UNICEF de lazainy fa fanomezana avy any aminy zarain'le association an'le fikambanany vadiny filoha-pirenena mba mahalala menatra tena tsisy ohatranareo ty mihitsy ty le kolotsaina n'le mihiba entinareo ty dirandoza mihitsy le vahoaka malagasy zay ny amin'iny ro fa de efa tonga moa ny fotoana mananotanina ny fotoana zay tokony amara-paranana an'izao nefa maromaro ny zavatra tiana ho resahana hoe tao ny fanakatonana orinasa tao ny fialana pata amin'ity resaka hoe confinement zao tao ihany koa ny fampanantenana hoe tsisy mihitsy zany contrôle fiscal na fanamarinana raketra zany atao amin'ny orinasa ny filoha-pirenena no ny tena zany tamin'ny 2024 fa izao iza ny orinasa tokana nanaovana fanakatonana zay mbola mamofopofona président Ravalomanana any ay triple hatramin'izao tsika amin'ny teny zao de tsy nisokatra itsony efa fanakatonana vonjy maika 5 andro no natao aiza le fanarahana tamin'ny feuille de route aiza nareo CFM efa niantso anareo impurité ty zay fa nareo koa to angady mondry tsy tamatapakahatra mandany volam-panjakana fotsiny mandany volam-bahoaka foany an'io rehefa tsy misy rehefa tsy arahanareo sy fandraisana ndraiky niezaka nandray andraikitra ry zareo application texte de miandro ny didim-panjakana raisina any amin'ny filan-kevitry ministre sisa ny ampiarana azy izy de mialatsiny Andriamato filohan'zany rafitra zany fa ohatrany tsy hitako mihitsy ataonareo akoatra miteny aoka mpanao politika re tsy hifandrafy aoka re tsika hifanometahnana aiza le fihavanana malagasy kenareo ihany manitsakitsaka azy voalohany eoko le olona manendry sy lehibe nareo ihany ane no mandika an'izay farafahakelina hoe tena hoe tsy fanajana an'izay fitsipika faran'izay kely ka de raha vao rehefa tsy misy ihany de zao kory namana faniry sy mpiaino ajaina tiako ho fantatra ny vahoaka malagasy fa matotonga ho any ny USAID na ny firenena Suisse na ireo hoe miezaka manampy atsika tsy noho ny fahaizanareo mifampiraharaha na ny fahatsarany ny fahaizanareo mitatana sy ny sisa fa noho ny fiantrany ny vahoaka malagasy fa reo tsisy mahatoky anareo izany itsony raha ny olona vanivelany reo le firenena sy ny mpamatsy vola fa dy zany hoe alahelo fiantrana ny vahoaka malagasy ny mahatonga azom-bola eto fa reny ary moa fa nikitikitianareo ny QMM nikitikitianareo ny Sherita efa zaka nandraman'le ohatra mbola tsy mikatona lomalemy reo ho kitikitiana nefa ny azy fa manana an'le protection izy izy olona manana an'le fiarovany iraisam-pirenena zay fampiasam-bola an'izay fa zay tsy nanana moa de io nampinaniny tsy fihinany io de zay le fampianarana nentina tetsy le fanombanany le fiarahamonina natao teto tsy fanajana zany ray aman-dreny zany io mahatonga atsika io tafiditra lalina am'izao fahantrano satria ny ohatra ray farany raisiko de mampatsiahy ny zavatra nitranga tena pahibe raha toka manamboninahitra lefitra na inona ana subalterina tatia no mamalivaly sy mamingavinga officier général no sady ministre fiarovana vita ho azy reny zavatra eny nisy ny sasany nampatsiako ny namana tany amin'ny aino manjery hafa hoe nisy ny manamboninahitra izay nandray amin'ny vozina akanjony ny sasany nanositosika ny sasany mpitondra fiangonana manana amin'ny maizy azy teto noho izay le hoe firehariana association fa mba nifona kosa aloha io zay zany natao hoe mba nety kosa ny nataony natsapy izy fa nisy tsy nety nefa moa de reny nanaovana azy tamin'izany fotoana zany ka izao no tenenina afatra ataonay am'izao mpitondra fanjakana zao tady tsara fa zao fanovana lalàna fanovana ny texte ohatra ny asa ina ny teny anazy tsy manana effet an'izao zavatra ataon'izao raha amina tany tandalàna hoe nul et de nul effet zay moa ny fiteniny ihany azy raha teknika na ny contrat nataon'ireo lazay hoe fananganany SMGD araka nyteny hoe ny avany ambony ihany moa no name ohatra ratsy ho an'le ao tanivon'ny commune zany na koa efa kolotsaina tao anatin'izy mianakavy ihany zany zavatra any zany tsy fanarahan-dalàna zany ka le mba misy solaitra tsy miteny le ohatrany de tsy ampy solaitra makaiza oatra mitondra n'ity fireneny ity sy tena tompony zao hoe ato atao fa mangina
araky ny teniko foana teto isaky miakatra miara-manonjy mbola feno ny vavan'ireo rehetrarehetra eo de tsy misy miteny fa mipetsipetsina moa zany de mitoy foana toy ny fanaohatra am'izay ary ny fanoliana andraikitra aty amin'ny fanoerana fa adidinay sy asanay nge zao hoe andraikitra inge no milaza ny tsy mety eto amin'ny fireneny zay nge tsy mbola nampiadina nitarika olidina an-dalambe na nitarika olona ankahala ny filoam-pirenena fa manontany anareo izay fa mametraka foana izay hoe izy am'zany teny sy tsikera ataonay zany no tsy marina fa tsy mbola namaly anareo mpitondra na anareo mpomba ny fitondrana na solom-bavambahoaka io na senatera io na ministra io na tompon'andraikitry ny atoko izay vovonana na vovonana maro anisa miaro an'izao fitondrana zao mivalio ny anankiray ho any mantsy anareo tsy marina am'tsikerana sosikevitra ataonay reo de mitsikera fotsiny fa tsisy sosikevitra io nge ka voafidim-bahoaka de averiko le teniko tany ambolohany teo hoe fa voafidim-bahoaka ave Andriamatora Andry Rajoelina raha naka ny fahefana tamikery tamy 7 nareo ka tena mirediredy mihitsy dia zay fa ny olona tsy adalainareo am'zany ary reny tsy atako moa izahoa izy ny resaka pologarmente le tany mahajanga satria tany amin'ny resaka iraisam-pirenena azy ny tonga de nety ny resaka dia voasazy andoha 4 millions d'euros ny fitondram-panjakana malagasy satria izy nisy fiarovana izy nisy contrat de concession tao na convention nataony sy ny fanarahana mba amahana ihany koa ary voatsinjo tao anatin'izany fanarahana zany nataony ny mety hoe fanonerana raha sanatrika misy olana amin'ny resaka fampiasam-bola nataony na fandrobana na fanapotena izay netiny zao olona ny fitondrana am'izao fotoana zao fa de asa moa aiza izy reny resaka fanonerana ny orinasa tany mahajangy reny de potika le firenena potika le firenena namana faniry potika le firenena ary namana rehetra mpanaraka an'izao fandaran'izao maladresy atsy maladresy eroa teryvaimanta atsy fandrobana etsy fa de satria tompony fahefana ianareo dia ataonareo zay tianareo fa tadio fa misy farany ny zavatra atao toy izao dia reny reny ny tokony aminareo reny inona 20 moa fa tsy mety tsaro 20 mahafaty tena mariny lalitsaina le ndrenam-pomberina ary mahita ianao namana faniry fa akasitrahana mihitsy ianao ny am'izay fa dia mbola ometsika de sera kely aloha député fetra alohan'ny sarahantsika mirahalahy eto tranga tany fianaratsoa izy ty zany de mitovitovy am'izao zavatra zao ihany zany hoe mampanampanantena zavatra de tadidin'ny olona anie le zavatra ampanantenaina na zavatra kely ohatra ny gabone ary de tadidin'ny olona le izy de aleo alefatsika izy ty de miresaka kely tsika izy député fetra de ty zany de sera kely hoe ohatran'izao le endriky le fanjakana fa ny tsitsiny mopera am'izay nga arainy tany de hoe alefatsika kely vetivety le izy député fetra aminay eto amin'ny cathédrale eto misy gabinefa natao 2 taogna hoe fototrasa 2 taogna nanana gabine teto 2 taogna ny ravana taony anay fa izy fotodrafitrasa avy agny amin'ny président azany tsy mahalala de nagneky agnay de 2 taona président tsy vita manao tsitsina anay voaka ety fianaratsoa zavatra tsotra kely ohatran'izany ka nya zavatra ohatran'izay zany tsy hoe zay sationany fotsiny zay sationany fa rehefa tsisy zany ny olona ka gabine tsy vita anatin'ny 2 taona atao amin'ny anaran'ny président zay tsy manaja anay ety fianaratsoa ahoana tsy vita natao aizany vola natao aizany vola tsy mety zay satria mamoditra ny hasiny voaka ety fianaratsoa zay sahirana mandrakariva satria maty tsy teraka ny projet rehetra ety fianaratsoa miala siny ataoko direct andresaka satria soazavy izy zany amasony reto mpanao politika anay be fantatra ety fianaratsoa reto rako pantso mihitsy le filoha am'izay alehany ohatran'izany ohatran'ny le tetsy ambody rano le hoe tena président tsy miraharahanay mihitsiny de iny moa nanao communication aingy anarareo président fokotany tia nitenenina amin'iny fa tsy le président de tia indray zany mopera indray no miteny 2 taona tsy vitany gabine ny gabine nampanantenay na ambariny président 2 taona tsy vitany anay teto nandeha ny ravana de hoe maty tsy teraka moriny eny dikan'izany ny projet rehetra eto fianaratsoka reny samy teny ny olona imason'le filoha de raha tena amina tany tena demokratika tena misy asiny tena message ary reny tsy mety amin'ny fotoposainanay hoe ohatran'izany ny zavatra ataonay fa matoa samy teny ohatran'ireny ary bravo mopera samy manity zavatra ohatran'ireny kanefa koa aloha le izy zavatra tena mahamenatra le zavatra resany resaka gabine mitarainana amin'ny président
amina zavatra ohatrandreny de tsy vitan'le fanjakana zao ndray moa zany any andrenjato any raha vaovao reko indray de hoe mampanantena zavatra ho an'ny mpianatra trabona sy ny sisy ohatran'izany de mitombo foana le fampanantenana nefa bidinina mpanantenana ny gabinet tsy vita zany ny zava-misy fa maraparantsika debitefetra fa de seran-javatra kely inona lefa tsikiny aloha zany ny ako faranako ezahako fitinina atao anatin'ny retiteny anakoroa reto ny fandraisako anjara am'izao fandaharana zao de hoe ny fitondran'Andriamatoandro Rajoelina zany hatramin'ny teteza mita rehefa ohatra ka ataoko sarisary petraka ny fanontaniana de hoe ianao ve ny tompo fahefana marina Andriamato filoha sa ao ambadika ao misy tompom-bola zay a satria hoe misy actionnaire zany zay indrindra mantsy fa ninina mantsy raha misy ohatra raha raha misy an'izay le hoe fitiavatany razan'izay aminao na fanindrina tsara na le bonne volonté na bon vouloir na bonne foi kanao zavatra ohatra anananao ao aminao ohatra ho a zany fa za aloha tsy resy lahatra rehefa tsy hainao ny tompom-bola fa misy tompom-bola hafa any ambadika any misintona an'le kofe misintona an'le tady mampandiha an'le sary-bakory vorodamba de sary-bakory fotsiny ianao Andriamato filoha sanatria ohatra ny tena alay-panany tena hiteny an'izany hoe ohatra ny aorinanao ao ohatra misy tena tompom-bola ao ohatra misy tena tompony fahefana ao ohatra misy tompon'le fanapahan-kevitra ao zay no ohatra mampisangojy an'le zavatra ny ampanantena ianao tsisy tanteraka tsy misy fifandraisana sy tsy firindranotsony zany zavatra rehetra to amin'ity fireneny ity lazainao tsisy tanteraka ao dia nefa eo any ko le hoe mifanindry am'izay ka zay le topoinao zay ve sanatria misy an'izay ve ambadika ao Andriamato filoha so de misy patronao ambadika ao ka any am'tsy hitamaso any mety isy an'izany de zay ny no fanontaniana anankiray de ny tika hitondrana ny teny farany de ny hoe ny tokony ahitsy voalohany eto de ny fomba nitaizana n'le tanora malagasy sy le vahoaka malagasy ray manontolo ary ty tsy arotro tya fa ny ainanay tamin'ireny 9 raha mbola vao tsy lany ny kandida natolotry ny tiako Madagasikara raha ny fanandrana tamin'Andriamatoandro Rajoelina be ny tanàna n'Antananarivo fa vao mitovy mihitsy ny fomba nitenenan'ireo le olona teny boribory tany fahadimy ary ny tenanay moa am'izany fotoana zany anisany de nangina fotsiny tena moa mpitarika fikambanana nanao asa soa tam'izany fotoana zany na nanatsara tanàna mampiditra ankizy mianatra sy ny sisa zany fikambanana madinidinika kelikely fa mba nanao zay vitany teny amin'ny boribory tany fahadimy teny fa vao nandeha aloha satria zay aloha mafifidianana raha resy tamin'ny fifidianana ny kandida natolotry ny tiako Madagasikara tam'izany fotoana mifanandrana tamin'Andriamatoandro Rajoelina de zao ny tenin'ny sasany hoe veloma hatreo vola be andravalo manany lahy anay zao ny tanàna koa de ohatrohatrazay zany moa zany le teny iraisan'izy rehetra tao zay ary zavatra zay no développeny sy nampiroboroboany reto mpitondra am'izao fotoana zao to nanomboka tam'izany fotoana zany nandeha ndraiky io ny fanonganam-panjakana tamin'ny 9 aleo ny tanora ny hitondra aleo mibogosy ny hitondra aleo hitaiza zafikely ny anina napetraka tonga de zebra fotsiny sy le tonga de antery didy mibesandriny nasorona ny tao amin'ny fokotany zay nanohatra tonga de hoe netsona moregy netsona mpitandro filaminana netsona ny CNM reny moa zany tam'izany ny papiororo netsona ny fisy ny sisa ny tenena kely nge tam'izany fotoana fa eto koa tiako no miteny an'ity fa tsy ny febroary any nisy olona namony aigny fa nandritry ny fitondrana teteza mita raha naniry hiditra tao amin'ny kianjana Ambohijatovo izahay de nanan'olona akaiky voatifitra teo ambanin'ny sitam-batonakanga io nanan'olona akaiky voatifitra tena akaikin'io teny Anosy teo akaiky ny be filatanana teo namony ainy zany olo zany ary ny tifirina bala réel izahay raha nidina avany am'ireny fiangonana adventiste reny fa naniry hiditra tao amin'ny kianjana Ambohijatovo de ry zareo tam'izay fotoana zay reny miaramila sy ny mpitandro filaminana ny tifitra bararela marina ny fandrangitra teo tam'izany fotoana zany ny mpanara-dimy filora valomanana zay naonganareo fa bala réel ho iaho olona tsy hitaisa ary olona zanaky ny mpiara-miasa tamiko anisan'ny voatifitra tena misitam-batonakanga tam'izany fotoana olona nangetaheta fahafahana nangetaheta fanio-kevitra ka zany rehetrrehetra zany mbola tadidy tsara fa mbola mitambesatra aminareo mbola manaraka anareo mbola casserole mbola anadinana anareo zany rehetrarehetra zany amin'ny fotoana rehefa tandalana lay firenena
rehefa atao hoe état de droit ny tena mipetraka eto amin'ity fireneny ity ka dia zay no maranako ny anjara fitenenako hoay ny adiniko kely farany fa aloha resahako manaraka misy resaka amin'ity hoe fanakendana ihany ary anamafisako ny fitakiana zay ataon'ireo mpandrara mpanafatretana sy mpanondranetana makasika an'le roa isanjato izay napetraka atao hoe akonty fa de atao hoe migreve ny trésoriana hoe manakenda ny vola midikodina ao an'le orinasy zay zavatra izay tsy ny plafonena fa misy fotoana zany rehefa mandohan'zay akonty zay foana le orinasa faran'zany izy ho tonga hoe ny volany any fanjakana indray ao anatin'ny 7 taona tsy andohetra izy mety ho tonga am'izay ka natsipiko fotsiny zay fa ho voaboasatsika izay amin'ny fotoana manaraka hoe le fahadisoan'le kajy le mila vola loatra satria tsy fantatra na ho any aposiny na ho any amkitapombola tsy mahazaka fofombola ozy izy namana faniry de ampidirina dolo zao dola makota kajikajy maloto ararotiny le ananana fahefana anabotrina lay firenena zay namana faniry ny amaranako ny fandraisana anjara teto amin'ny fandarana miara-manonjy MBS 95.4 sy ny mampatantsika fa efa mandeha tsara koa ny 100.8 ny radio mada zay afahanareo manaraka mivantana izao fandaharana miara-manonjy izao ka dia makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany dia averiko any amin'ny faniry ny famaranana ny fandaharana isaorana ny teknisianina rehetra ao ambadika ao isaorany ianareo satria ianareo no mbola mampipetraka na mampijoro anay mampijoro an'izao fandaharana miara-manonjy zao afahantsika mifampita ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny zavatra hita fa tsy mety satria izay tsy natao ilaza ny zavatra mety ataon'ny fitondram-panjakana ka dia ao anatin'izay no ametrahanay ny veloma mandra-piresaka amin'ny manaraka indray iny ary de feno fankasitrana ny député fetra raha lamizavombololona isika zay voavidy tetsy amin'ny boriboritany fahadimy filohan'ny vondrona parlementaire ny antokotiky Madagasikara teo izy ary dia feno de feno zay fanazavana ara-teknika ny fanazavana androany eo amin'ny tontolo ara-ekônomia no nitondrany amin'izay satria dia mijaly reo mpandrara zay tokony ampiasa vola eto Madagasikara na reo mpandrara malagasy ihany koa zany zay atsona ampiasa ny vola eto Madagasikara kanefa reny no mampiodina ny tontolo ara-toekarena ary mamelona ny fiainan'ny firenena amin'ny alalan'ireo hetra marobe mifamezivezy anaty dia betsaka zany ny zavatra tsy maintsy hodiniana mahakasika ny fiainana ara-toekarena sy ny orinasan'izy ireny zany satria dia tsy tafatombona araka ny tokony izy lay fomba fampiasam-bola ho an'ny eto Madagasikara noho izay fiovaovan'ny lalàna izay sy izay hoe fikarohana lalam-bola ho an'ny fanjakana malagasy zay ka atao daholo ny kajikajy rehetra ampiakatra sy kajiana ny hetra ary saika efa sakafo hoan'ny malagasy toy fampiakarany jirama frean'ny fiaramanidiny sarandalany ery solika alombo tonitony kely zao ny resaka PPN ny hetra resahan'ny député fetra teo de misy hosaintsika zany rehefa vahoaka malagasy fa mbola hitoy amina adevitra fa solomavim-bahoaka fa ary hitondrahantsika reo lafy mpamakafakana ho an'ny rapitso manaraka indray misaotra topola makasitraka tompovavy